Shalom, 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 shalom לכולם, shalom, shalom, אבי, חיים ישי, si, ni, shalom, shalom, שלום, שלום. shalom, shalom. Bezat Hashem, araka ny mbarantsika tamin'ny vinany, talohan'ny idirany tamin'ny fetin'ny Pesaha, dia niresaka kely ny antsoina hoe tsambaratelon'ny Pirkei Avot, ho an'izay mpianaraka. Araka izy efa misy an'ilay cours ao amin'ny Facebook ilay izy fa tsy atao amin'ny YouTube. Dia asany moa zany mijery an'izay raha ohatra ka te hafantatra ny hoe inona zany maninona mandritra n'ilay fito herinandro manelanelana ny Pesach ka hatramin'ny Shavuot, maninona ny ireo olon-kendry nanasa, tsy hoe nanasa fa nametraka ny hoe vakiho ny boky antsoina hoe Pirkei Avot na ireo fampianaran'ny ray zany, ray be na ny razambe na ny ancêtre moa zany ohatra ka adika amin'ny teny frantsay. Dia any moa zany niditra mintsika tao amin'ny tsiambaratelo, any amin'ny resaka antsoina hoe Sefirot sy ny sisa. Dia Bezat Hashem mijanona tsy hoe mijanona eto zany ny andro farany amin'ny herinandro voalohany. Veriko izy efa fandraisan-tsely hoe herinandro voalohany izy ny mpanjaka ao anatiny, izy ny antsoina hoe Bela Ben Beor. Dia mifandray amin'ny Chesed, sefiran'ny Chesed izy eo anatin'ny herinandro iny misy andro fito. Dia isaky ny andro fito zany misy koa ny antsoina hoe Bela ny Bela na le Chesed de Chesed. Dia avy eo Iovava ao anatin'ny Bela na Gvorany ny Chesed sy ny sisa sy ny sisa. Hatramin'ny Malchut sika zany zao eto amin'ny Malchut. Ny fatao rehefa tonga amin'ny antsoina hoe Malchut na rehefa mamarana ny herinandro iray dia mamaky ny Pirkei Avot rehetrarehetra rehetrarehetra va Pirkei Avot chapitre voalohany andininy voalohany zany no vakiana amin'ny herinandro voalohany. Dia andininy faharoa na chapitre faharoa iny vakiana amin'ny herinandro aorianan'ny manaraka zany faharoa. Zao zany sika voalohany aloha hamaky satria ny tena marina ny Pirkei Avot tena afaka mijanona isaky ny toko tasoky satria misy fampianarana be tokony mijanona fa Bezat Hashem aloha amin'ity voalohany ity hamaky eo tsika amin'izay vita hatramin'ny farany. Ataoko vakiko misy amin'izy amin'ny teny Hebreo aloha Bezat Hashem, dia ho an'izay mihaino zany amin'izay afaka sady mahita koa no mihaino Bezat Hashem. Dia mety mijanona kely fotsiny tsika indraindray misy fanazavana kely vaventy ihany izy tsy afaka miditra lalina amin'ny Sipriany sy ny amin'ny tsiambaratelo ao ambadika fa zarana kely fotsiny hoe mandady kely fotsiny aloha sika amin'izao amin'ny hoe inona ny hevitra ao ambadika Bezat Hashem. Dia eto zany ity ny antsoina hoe Pirkei Avot. Misy dikany izy eto na dika tamin'ny misy teny frantsay izy dia ho an'izay mahazo amin'ny teny frantsay afaka mamaky. Fa izana koa izy zany eto zany Rabbi Chaim Ishai manampy anahy amin'ny dikany mandika azy amin'ny teny gasy Bezat Hashem. Pirkei Avot vakiko aloha zany amin'ny Hebreo. Fa zao koa minhag tsy hoe minhag fa zao ny fomba fatao. Isaky ny mamaky alohan'ny hamaky Mishnah, inona ny zavatra tenenina Rabbi Chaim Ishai alohan'ny hanomboka mamaky Mishnah? Besiata Tishmaya ve? Minhag ilay izy, tsy hoe minhag fa fomba fianarana. Ohatra zao misy Mishnah ao amin'ny Kabbalat Shabbat. Inona ilay Mishnah vakiana alohan'ny ao anaty Kabbalat Shabbat? Dia manao kol Israel. Dia Bameh Madlikin zay Bameh Madlikin. Dia alohan'ny mamaky an'iny misy ny antsoina hoe kol Israel yesh lahem cherek leolam haba. Iny tsy maintsy vakiana alohan'ny hamaky chapitre anankiray. Azadiny misy dia vita koa iny dia mamarana anazy izy moa izy teo nasany vakitsika izy vita tanazolona tsy adisontsika amin'ny eto. Efa mamarana azy koa dia hoe Amar Rabbi Eliezer. Ty hafa ty. Lasa jerentsika aloha. Fanombohany kol Israel yesh lahem cherek leolam haba shenemar ve'amer kulam tzadikim le'olam yirshu aretz netzer mata'ai ma'aseh yadai le'itpa'er. Inona dikan'izay?
afaka dika azafady. Israela rehetrarehetra dia manana anjara any amin'ny oramaba amin'ny sy tontolo ny avy. maro araka ny voalaza hoe any amin'ny tontolo avy, araka ny voalaza hoe fiamekola amin'izay dikiny fa ny vahoaka ny vahoakanao rehetrarehetra dia tsy adikiny. Dia olo-marina zany ohatra hoe tsy adikiny. Marina. Le ao lang Yeshua arety ary ahazo foana ny ohatran'ny hoe andova foana ny arety mandrakizay. Mandrakizay. Dia netser matahay ma'ase yaday le itpaer. Vokatry ny voliko izy izy, nambolena Hashem zany ary asa tanako izay anompo ahy le itpaer. Zay zany pasoky mila tenena alohany anomboka mamaky Mishnah. Dia tonga izy am'zay zany izy vakitsika zay. Moshe kibel Torah misinai ou mesara le Yeshua. Le Yeshua le zekenim ou zekenim le linviim ou neviim mesaruha le anshe knesset agdola. Hem omrim shalosh devarim hayu havu metunim beyad badin ve'amidu talmidim harbe va'asu siyag la Torah. Ty zany dikany. Moshe ozy zany nandray zay ny antsoina hoe kabel, ty le terme hoe olona betsaka mantsy no teny hoe mianatra kabala, ina dikany hoe kabala avy amin'ny hoe kibel na le kabel, nandray voaray kabel. Dia iza zany ny kobal voalohany amin'izao zavatra vakitsika zao? Moshe, satria izy nandray avy amin'ny Hashem, Hashem. Dia iza ny raisiny? Torah. Rehefa olona zany tonga hoe mekobal na manao kabala, inona ny zavatra ianarany? Torah. Dia averiko ihany, inona io Torah ny azon'ny Moshe tamin'ny voalohany io? Metraka fanteny za? Inona io Torah voalohany? Torah GBLP. Torah Aleph. Torah Aleph fa sady Birtav no GBLP izy roa. Inona hoe Torah Aleph? Tamin'ny voalohany le Torah azon'ny Moshe, Torah hoe zavatra rehetrarehetra ray ihany. Aleph ray. Yehud mitambatra daholo fa tsisy hoe misaratsaraka, tsisy hoe maty, tsisy hoe velona. Anankiray ihany. Tsy miresaka an'izay mihitsy fa vokatry n'le ota nataon'le omby ino izy teo? Egela Zahab, omby vita amin'ny volamena, nataon'ny zanak'Israël dia nivakina ilay Torah Aleph dia nahazo ny antsoina hoe Torah Bet. Ao anatin'ny Torah Bet inona ny ao anatiny? Fitandremana, mila sarahana hoe tiany tsara, tiany ratsy, tiany madio, tiany maloto, tiany masina, tiany tsy masina, tiany ambony, tiany ambany. Zany ny antsoina hoe Torah Bet, satria nidina dingana indray ny zanak'Israël. Efa tafakatra zareo ny dingana hoe andraisana ny Torah Aleph. Inona ny condition azahoana an'izany? Fahendrena, chokhma, dia manjary zara indray ilay izy dia manjary midina dingana anankiray dia mila mamerina dingana indray zany hoe alohan'ny ikaranao any antsoina hoe Torah Aleph fatara aloha zao ny azo atao, zao ny tsy azo atao. Satria maninona? Satria nandika ny zavatra tokony tsy natao, nanao Egel Azahad nanao ilay ota. Eza zasy averiko ihany raha tena raisina antsika eto mety mijanona ela be tsika amin'izay terme zay fa vakiny zany izy. Moshe zany izy nandray an'io Torah, fantatsika fa Torah Aleph io tany amin'ny tendrombohitra Sinai, Sinai. Dia napitany izy io Torah io tamin'izy Yehoshua. Dia ny Yehoshua izy zany nanome azy ho an'ny Zekenim na ireo olon-dehibe. Ho Zekenim linviim ary ny ireo olon-dehibe na olon-kendry zany tena marina, olon-dehibe no nanome azy, nampianatra azy ary napita azy ho an'ireo mpaminany neviim. Ny mpaminany dia napita an'ilay izy ho an'ilay antsoina hoe Anshe Knesset Agdola.
na ny ohatran'ny hoe zany hoe fikambanan'olon-dehibe, fikambanana sy fiangonan'ny olon-dehibe, zany hoe anshek neset agdola. Hema omrim, de zao izy izy, efa tonga tao amin'ny ireo olon-dehibe, fikambanana olona maro, olon-dehibe, lehibe zany tena hoe lehibe manana fahendrena sy manana fahalalana mikasika ny Torah, satria zay ihany no zavatra hitantsika eto. Misy zany antsoina hoe ino zany hoe lovana fampitana, fampianarana sy fahendrena, ina zay Torah. Avy any Moshe ka hatramin'ny ireo fikambanan'ny olon-dehibe ireo na anshek neset agdola, zao izy zany ny fampianarana voalohany napitan'ny zareo, raha ohatra hoe fitinina zany ny fampianaran'ireo olon-dehibe tamin'izany fotoana zany, de hoy izy hema omrim shalosh devarim hayu metonim badin. Hem omrim, zao izy izy lazainy, ny zavatra telo izy izy no afatra napitan'ireo olona reo. Inona izy? Hayu metonim badin, rehefa mitsara hoy izy ianao de ataovy ny fitsarana hoy izy tokony vetivety, tsy hoe vetivety fa tokony ino zany hoe kely. Ahoana no adikanao an'izay? Mila hoe pondéré zany he. Mila fitandremana, ataontsika an'izay. Mila fitandremana hoy izy rehefa mitsara. Ina dikan'izany? Ny mpitsara hoy izy de mila tandrina amin'ny fitsarana ho avoakany ny vavany. Faharoa, ve amido talmidim harbe, ary manangana hoy izy mpianatra be dia be. Ina dikan'izany? De andrasy fahatelo, va'asu siyag la Torah, ary sy ho fefo izy eo manodidina ny Torah. Inona ny azo ambara amin'izay fotsiny aloha, raha ohatra hoe miresaka kely fotsiny amin'izao? Inona ireo zavatra telo ireo? Fa maninona anankitelo? Ny Bezrat Hashem mitondra hafatra, ny telo manambara betidin, dia ny telo ihany koa manambara chesed gdola. Izy daholo zay tsisy diso mihitsy zao ny zavatra resany, satria ao anatiny daholo zay. Ny telo koa toeran'ny sefirot, misy ny antsoina hoe keter, chokhma, bina, anankitelo. Ao ambanin'izay koa misy antsoina hoe chesed, gvora, tiferet, anankitelo. Netzach, od, yesod, anankitelo. Ny telo ny fototrana zavatra mafy indrindra, tsy hoe mafy indrindra fa fototra tsy hoe mateza zany, tsy mihetsika. Raha anankiroa izy mety mbola mihetsika, anankiray moa zany de efa sarotrarotra. Anankitelo rehefa manomboka mipetraka tsara, miditra tsara ny fototran'ilay zavatra ho amboarina. Efatra izy tsara, dimy rehefa avy eo ambonin'izay afaka atao daholo. Fa ny telo tena isana isana andry, isana andry farany ambany indrindra azahoanao zavatra mateza na mahery. Zay mahatonga ny telo aloha. Zay tena dingana veloko ihany zany, resaka kely fotsiny tsika tsy afaka miditra lalina. De inona hoy izy ireo zavatra telo ireo? Andry telo tokony napitan'ny Knesset Agdola: fitsarana, fanamboarana sy fananganana ny mpianatra inona? Torah, ary fanamboarana ny fefy manodidina ny Torah. Aleo tonga dia anofa manjary mijanona ela be, fa raha ohatra ka misy fanontaniana afaka mametraka fanontaniana, tohizana. Shimon Hatzadik haya mishiare Knesset Agdola, hu haya omer al shelosha devarim ha'olam omed al hatorah ve'al avoda ve'al gemilut hasadim. Verina indray. Shimon Hatzadik, Shimon ilay marina hozy izy
dia anisan'ny olona farany tao nitondra satria izy natsoina hoe avy be ataontsika hoe avy bedinina moa zany na ataontsika hoe Nasy. Izy no nitantana ny Knesset Agdola na ny fikambanan'le olon-dehibe farany indrindra, Rabbi Shimon Hatzadik. Zao izy nisy niresaka nampianatra koa izy hoe zao izy zany niafatra tia miampita ho an'ny taranaka satria zay le tanjona aveo koa ny tanjona ny Pirkei Avot afatra lehibe amin'ny resaka fahendrena sy fitazomana ny lova tsofina sy ny lova fianarana Torah avy amin'ireo ray aman-dreny tany aloha. Izy ireo ray aman-dreny olon-dehibe ireo, avy any amin'ny Moshe Rabbeinu koa izy ny tena marina. Dia tanjona azahoan'ny olona miakatra foana amin'ny resaka hoe chokhmah sy fahendrena. Inona hozy izy? Raha ohatra zany ianao te hoendry, dia izao ny afatry Rabbi Shimon Hatzadik. Zay zany ny tena hoe hitany tokony ho arahana. Misy teboka anankitelo izy misy zavatra anankitelo izy no itsanganan'ny zao tontolo zao. Inona? Voalohany indrindra Torah, faharoa Avoda avy amin'ny Eved na fanompoana. Fanompoanan'izy Hashem. Fa ny asa koa dia anisan'ny fanompoana. Ny asa zany avy amin'ny Avoda zany koa asa ny tena marina. Fa le asa io izy, asa ho an'izy, ho an'ny olombelona, ho anao sa ho an'ny Hashem, sa izy telo mitambatra. Dia ny farany moa izy Gminut Chasadim. Verina antsika amin'le resaka anatin'ny Sha'arei Kedusha hoe izy natsoina hoe Chassid. Inona natsoina hoe Chassid Rabbi Chaim Ishai? Inona mahasamihafa amin'ny Chassid sy ny Tsadik? Bezrat Hashem ny Tsadik miady amin'ny Yetzerara, fa ny Chassid efa miara-miasa amin'ny Yetzerara. Toda rabba. Zay le izy. Ny Tsadika raha mbola Tsadik Gamor izy dia mbola Tsadika dikan'izay mbola miady amin'ny le ilan'ny na antsoina hoe toetra ratsiny. Yetzerara. Ataontsika hoe toetra ratsy koa zany tafiditra anatin'ny Yetzerara. Dia mbola miady zany izy. Inona dikan'izay? Tsy afaka manampy olon-kafa mihitsy izy satria mbola mila manamboatra ny tenany. Tsy afaka manao Gminut Chasadim na asa fahasoavana ho an'ny rehetrarehetra. Zay mahatonga ny hoe Tsadika Bezrat Hashem tsara satria ny tanjony tsy tokony hoe mijanona Tsadika foana fa tsy maintsy miova izy lasa Chassid. Dia amin'izay fotoana izay izy afaka manampy olona hafa. Fa amin'izao izy mbola mpiny amin'izao izy ny tenany. Zay zany mahatonga hoe Tsadika miady izy aloha. Dia rehefa tonga amin'ny dinganana farany avy natsoina hoe Tsadika dia antsoina hoe Tsadik Gamor Kovesh et Yetzro. Na ilay Tsadika ilay olo-marina izay nandresy amin'ny toetra ratsiny. Dia Chassid indray ohatran'izao, ny Chassid ny olona izay efa nandresy an'le antsoina hoe Yetzerara na le toetra ratsiny. Dikan'izany zany ny toetra ratsiny zany tsy ny fihetsepon'ny sy ny toetra ratsiny intsony no mitantana azy, fa efa izy no mitantana ny toetra ratsiny. Efa miara-miasa zany izy ny tena marina. Bezrat Hashem. Zay Chassid zay inona mahatonga anazy antsoina hoe Chassid avy amin'ny Chesed asa soa. Dia inona zany? Zay le anankiray eto teboka anankiray farany. Mila Chesed zany ny olona antsoina hoe Chasadim, Chassid azafady, olona mahalala ny Torah ary olona miasa ho an'izy, ho an'ny Hashem sy ho an'ny be sy ho an'ny olona rehetra rehetra fa tsy ho anazy sony. Zay mahatonga anazy mahavita manosina hoe Gminut Chasadim. Bezrat Hashem na ny asa fahasoavana, asa soa. Vita zay Bezrat Hashem anotsika amin'ny Halacha Pasuk Gimel. Antigonus ish Socho קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, ויהיה מורא שמיים עליהם. Zao izy. Fampianaran'ny Antigonus ish Socho.
olona avy any lehilahy avy any Soho zay misy toerana antsoina hoe Soho. Misy kôdy koa ambadika an'io Soho de satria mbola zao izy ozy izy nandray Kibel, Mekabel, Mekubalim avy amin'ny Shimon Hatsadik, le olon-kendry teo ambony. De zao izy niafatry Antigonus ben is Soho. Hu aya Omer, zao ny zavatra teneniny ozy izy. Ala tihio ka abadim ha meshamshin et ha rav al menat le kabel pras. Aza manarateraka asa ozy izy ianao amin'ny mpanomponao, zafady amin'ny olona tomponao rehefa ina dikan'izay hoe aza miandry valin'asa tahaka ny olona anankiray zay manompo ny tompony de miandry foana ozy izy isaky ny zavatra vitany zany de miandry sarany izy am'le zavatra nataony. Et là, hevu ka avadim meshamshim et harava shelo aya al menat le kabel pras. Fa ny tena ny tsara ozy izy, niafatra aminareo ozy izy de hoe ataovy ozy izy ny asanao ho an'ny tomponao zay Hashem moa zany. Fa aza miandry mihitsy anao na antsoina hoe sahar na sarany amin'ny teny gasy. Sahar zany zay ilay izy sarany. Misy ohatran'ny hoe miandry vokatra ny ohatra hoe raha za zany hanao mitsivà anankiray, hanao inana tsy inana ino moa zany hoe hanajy ny antsoina hoe sabata za, de inona dikan'izay satria za hanaja sabata de misy sarany azoko rehefa avy eo, misy anjarany zany miandry, misy zavatra andrasana zany, misy ohatran'ny hoe vidin'le asa natao. Zay ozy izy tsy mety, zay niafatry Antigonus ben Soho. Be dia be ny zavatra afaka resahanao. Fa averiko ihany ny tanjona eto aloha mba ho hitantsika daholo zany ny chapitre voalohany de Bezat Hashem amin'ny chapitre faharoa ny Pirkei Avot tsika no mety hoe misina anankiray de eny no trandrahana tsara hoe inona zany dikany eo ambadika. De ozy izy de rihi mora shamaim alechem, ary ny tokony ho hisy tahotra foana ozy izy tahotra ny lanitra, fa inona dikan'izay tahotra ny ao ambony, eo tokony hoe manaraka ny olona foana ozy izy am'izay fotoana zay. Niafatra eto angamba ohatra hoe fitinina fotsiny hoe rehefa manao asa ho an'ny Hashem, rehefa manao ny antsoina hoe mitzvot manatanteraka, aza mieritreritra hoe misy satria zany nanao an'iny de manana manao zany misy tombony ny azahoako azy, ary andrasanao mihitsy izy teneninao Hashem hoe satria zany nanao an'zao de tokony ho mahazo tombony za am'zay zavatra nataoko zay. Zay ozy izy niteneny Antigonus ish Soho hoe aza manao an'izany ozy izy fa tsy tsara zany. Olona hoe manatanteraka ny sitrapon'ny tompony izy fa tsy le sitrapon'ny tompony no tadiaviny fa le vokatry ny asa nataony. Zay tasiatsika na mazava zay. Toizatsika. Yosef ben Yoezer ish Tsereda ve Yosef ben Yohanan ish Yerushalayim kibelu mehem. Yosef ben Yoezer ish Tsereda Omer yehi vetecha vet vaad la hachamim veheve mit'abek ba'afar raglehem veheve shote ve'tzama et divrehem. Reto indray olona anankiroa zay nandray ny fampianaran'ny Antigonus ish Soho. Izy ny anarany Yosef zanaky ben Yoezer na zanaky Yoezer ish Tserada, tany amin'ny toerana antsoina hoe Tserada. De misy koa anankiray tsy Yosef azafady Yosi. De Yosi koa eto ben Yohanan, zanaky Yohanan ish Yerushalayim, zay zany Yerushalayim. Inona ozy izy? Fampianarany Yosi ben Ezer ish Tserada, zao ozy izy. Yehi vetecha vet vaad la chachamim. Ny trano toeranao ozy izy de tokony ho trano i trano anankiray itongavan'ny ino mba hoe ho feno chachamim, feno olon-kendro ozy izy mitoetra miditra ao amin'ny tranonao.
Ye. Iny zany teneniny hoe anao mba misokafo izy izy ny tranonao ary tokony olon-kendry foana izy zany miditra ny ao amin'ny tranonao. Tsy hoe miditra fa mitoetra ary iresaka ary hiaina isakafo mirany hoe miaina miaraka amin'ny tokantranonao zany. Inona dikan'izany? Tandremo izy zany ny karazany olona ho ampidirinao anatin'ny tokantrano. Tandremana tsy hoe tsy maintsy tsy hoe tsy manokatra varavarana zany ohatra hoe tsy endry le olona. Fa izao sady manokatra foana anao ho an'ny olona rehetra rehetra fa izao olona fantatrao fa misy fahendrenana, olona manana ny hery ho endry. Satria ino izy no lasy midiran'izay ve mity abeka be afara ragler ary rehefa ao izy ireo olon-kendry toetra ao amin'ny ao tokantranonao tonga izy de mandana mihitsy izy any amin'ny vovoka mipetraka amin'ny tongotrany zareo. Any anao mipetraka ao izy de enoy ary sotroy izy ireo zavatra rehetra rehetra ho resahan'ireo chachamim, ireo olon-kendry tonga ao aminao. Inona dikan'izany? Sody be zany hoe rehefa tonga misy olona fantatrao zany efa misy fahendrena le olona, olona tokony hajaina, de olona feno mendrika sady mila manome voninahitra an'le olona feno fahendrena zany. De rehefa ao an-tranonao izy le olona de mangina zay tsy voalohany indrindra. Enoy ary sotroy, sauté, sotroy izy ireo resaka rehetra rehetra ifampizaran'ireo olon-kendry ireo samy ireo satria zareo ohatra hoe miresaka miaraka amin'jareo na tsy azonao izy le zavatra teneniny fa enoy ary andanao izy misy anao mipetraka any amin'ny farany ambany ohatran'ny hoe mifehy-tena fantatrao hoe olon-dehibe ireo za tsy mahay ninino fa aleo za hieno. Zay mantsy misy fihetsika indraindray ohatran'ny hoe misy olona ianao zany manana an'izay voalohany indrindra tsy fantany hoe olona tokony amena haja ve le olona, ahoana ny tantaran'le olona tsy fantatry zareo. De tonga de ohatran'ny hoe hitanao fotsiny izy de ny zavatra hitanao any ivelany no hitsaranao an'le olona. Zay mantsy zao ny fomba tsy hoe fomba fa zay ny zava-misy. Satria tsy fantatry tsika zany tsy hoe tsika fa ny génération tsika amin'izao fotoana tsy mahita intsony ny antsoina hoe tontolo tsy hita maso na rohani. De ny zavatra ivelany sisa no tazana. De raha ohatra ny eo ivelany no hitanao de tsy maintsy ho diso. Maninona? Satria ny zavatra tsy hita maso na rohani no tena izy. Inona dikan'izay? Zay mahatonga antsika miteny hoe ny fanahy ny olona. Tsy tika koa miteny an'izay Rabbi Chaim Vital ao anatin'ny Shara Kedusha, nefesh zehu ha-adam, ny fanahy izy no tena Adam, fa io vatana io ve agofo halevush, io vatana io izy de akanjo. Ka raha ohatra ka olona anankiray mijery ary mitsara, satria zay koa nanomboan'le pirkei avot amin'ity herinandro ity, hoe tandremo izy ny fitsarana. Afatra voalohany aniseko ny setagdola, tandremo izy rehefa mitsara anao, moramora rehefa mitsara. Maninona? Satria raha ohatra ka anao mitsara fa eo amin'ny lafin'ny zavatra hitanao fotsiny, de fa diso anao zay. Raha ohatra koa anao mitsara fa any amin'ny tontolo antsoina hoe rohani na tsy hita maso de tsy ho ampy ny fahamarinan'ny fitsaranao. Eto zany izy ny teny hoe satria ny olon-kendry tsy fantatsika intsony hoe iza ny olon-kendry, iza ny antsoina hoe olon-kendry, fa ny zavatra ho velany fotsiny sisa ny hitatsika. De raha ohatra zany hoe olona anankiray zany tsy manome an'le hoe endrika hoe olon-kendry na hoe tokony hoe tsy manome an'le karazan'olona tokony ho ajana, de tonga de manjary tsy ajanao le olona, de zay mahatonga an'le hoe very zany ianao am'zay satria tsy hainao intsony le fampianaran'le olona, tsy hitanao intsony le fahendrenao anatin'ny zavatra teneniny, satria tsy henonao intsony ny zavatra teneniny fa eo amin'le ty olona ty ohatran'ny olona rehetra rehetra, de manjary very ilay fampianarana rehetra rehetra resahana. De tsy vitan'izay ny tenenin'ny Rabbi Yossi ben Yozer fa hozy izy hoe eve shote zay ka shote be tsama et devrehem, zay hozy izy enoy ary sotroy daholo izy ny zavatra rehetra rehetra mivoaka amin'ny vavany olon-kendry. Aveo koa olon-kendry no enona. Fa amin'izay fotoana zay mila fantarina inona antsoina hoe olon-kendry, chacham.
dia zay koa indray verina ihany amin'ny sharekedousha. Iny no antsoina hoe olona feno fahendrena. Voalohany indrindra hitantsika teo, gemilut chasadim, manao asa soa. Tsy ho anazy, rehefa manao zavatra izy tsy ho anazy fa ho an'ny rehetrarehetra. Fa tsy hoe raha ohatra hoe zay zao resaka hoe eo amin'ny lafin'ny olona anankiray, fa raha ohatra koa eo amin'ny lafin'ny ohatra hoe misy communauté, tsy hoe communauté korery ihany, fa rehefa miteny ianao hoe communauté, zay hoe communauté zany hoe manome fetra. Dikan'izay zany le olona mbola tsy ao anatin'ny antsoina hoe gemilut chasadim, tsy misafidy hoe iza no tokony ampiana, fa tokony hoe ampiana daholo ny olona rehetrarehetra. Raha vao mahita zany eo amin'ny misy toerana hoe communauté-nay ohatran'izao fa ny ariza tsy miditra amin'izay, mbola Bezat Hashem, tsadika ilay olona. Tsy ratsy zany averiko any, tsy manaratsy mihitsy zany fa hoe fantatrao zany hoe tsadika zany ny olona satria mety mbola miady eo amin'ny lafin'ny etserarana izy. Ary olona rehetrarehetra mandalo amin'izany, fa tsy hoe ratsy izy sa tsara. Amin'izay fotoana izay tsy miditra intsony amin'ny fitsarana, verina ihany teo. Tsy ny tsara intsony fa fantatrao fotsiny hoe ary zany ilay olona Bezat Hashem dia mila misy mpisetsika zany mitovy amin'izay amin'izay fotoana izay tonga eto amin'izay hoe tandremo fa ny olona tokony ampidirinao amin'ny tranonao izy chachamim, tsy miteny izy hoe tsadikim fa chachamim ezao. Dia rehefa tonga ao io chachamim ireo dia enoy ny zavatra teneniny. Pesuk he na dimy, toko fahadimy. Yossi ben Yohanan, izy indray zao le olon-kendry anankiray indray zao eto ity, ish Yerushalem, zay avy any Yerushalem zay miresaka amin'izay izy. Yehe vetecha patucha lirvaha veyehu aniim bene vetecha ve'al tedaber sicha im haisha. That's fitesika farany. Ve'ishto amru קל וחומר באשת חברו, מכאן אמרו חכמים כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו ובוטל מדברי תורה וסופו יורש גיהינום. So ndreo izy zany fampianarany Yossi ben Yohanan. Mifanampy ny fampianaran'ny Yossi ben Yoezer sy Yossi ben Yohanan. Yossi ben Yoezer milaza hoe ny tranonao izy zany tokony handraisana olon-kendry be dia be, chachamim, pluriel le izy, chachamim fa tsy chacham. Dia eto indray izy miteny Yossi ben Yohanan, yehi vetecha patucha le revaha. Veyehu aniim bene vetecha. Dia zay izy sakafo izy tranonao izy zany tokony trano misokatra foana, mazika zany large, lehibe, malalaka ho an'izy, ho an'ireo olona mahantra. Ben vetecha, sakafo izy ny tranonao ary tokony malalaka ho an'ny olona mahantra. Dia ina zany dikan'izay raisy daholo ny olona rehetrarehetra. Indrindra koa izy zany aniim zany ny hoe mahantra. Dia efa araka ny resantsika mahantra, olona mahantra tsy voatery hoe mahantra ara-karena, fa na mahantra ara-panahy. Zay koa. Afantarina koa izy mahantra ara-panahy dia mila ampiana. Dia ny trano zany mila misokatra foana. Fa tsy azo hoe andaso aloha fa mety hisafidy za. Hoe ty ve zao afaka miditra sa tsy afaka miditra. Satria zay no mety hoe fanampy n'ilay fampianarantsika hitantsika teto ambony hoe izy eto Rabbi Yossi ben Yoezer milaza hoe chachamim ihany ampidiro amin'ny trano, tsy hoe ihany fa zay ihany aloha no teneniny. Fa eto zay nampiany hoe ny chachamim ary ny olona mahantra io ara-batana sy ara-panahy. Tsy vitan'izay. Rehefa fantatrao izy fa malalaka zany tranonao, afaka mandray olona foana zany anao fa tsy misafidy mihitsy. Dia tandremo fotsiny ozy izy mifihetsika ao anatin'izay zavatra zay. Inona ozy izy? Veal tarbe sicha im haisha. Satria betsaka ny olona. Rehefa anao zany manasa olona, dia tonga ny olona miaraka amin'ny vadiny, miaraka amin'ny namany, ny vehivavy io na lahy, dia ozy izy aza atao betsaka loatra ozy izy ny firesahana miaraka amin'ny vehivavy.
Ala tarbe sikhaim haisha. Sy vitan'izay hozy izy. Be izy tô amy ro. Fantaro izy izy. Rehefa miteny io rehefa ny zavatra tenen'i aussi ben Yohanan io izy rehefa miteny hoe aza miresaka ela be dia be loatra izy ianao am'le vehivavy haisha. Tsy fantatra hoe iza le isha, tonga de ampiny anao. Be izy tô amy ro. Fa ny vadinao izy izy zay zavatra zay. Aza miresaka be loatra amy vadinao. Ahoana zany zavatra zany satria amin'izao fotoana ny fototra ny fanambadiana sy ny hoe olona te hiaraka de hoe communication, mila miresaka. Resahana daholo ny zavatra rehetrarehetra, zao ny nataoko tany tany am-piasana, zao ny zavatra nitranga tamiko. Izy mantsy an'ny lehilahy io, satria ny vehivavy zay moramora amin'ny vehivavy mizara. Fa eto ny pirikevao ty miresaka ho an'ny lehilahy balabaitra, ny loham-pianakaviana, lohan-tokantrano. Aza miresaka be loatra amin'ny vadinao. Tsy za miteny an'izay, pirikevao Rabbi Yose ben Yohanan. Raha ohatra ka tsy manaiky an'izay Bezat Hashem, miresaha amin'ny Rabbi Yossi ben Yohanan. De hozy izy, kal vachomer be eshet chavero. Ary indrindrandrindra, kal vachomer, indrindrandrindra hozy izy raha ohatra ka io vehivavy io vadin'ny namanao na tena marina vehivavy hafa ankoatran'ny vadinao. Zany ao anatin'ny daholo. Eshet chavero, aza miresaka be amin'ny vehivavy zay tsy vadinao ny tena marina. Zay izy milaza hoe vadin'ny namanao. Tandremana be zany zany zavatra zany. Maninona ny teny an'izay hozy izy? Inona ny antony? Fa maninona tonga de miresaka zany na hoe rehefa malalaka ny tranonao mandray olana anao nefa tandremana ny resahana be. Misy satria io mila fantarina fa rehefa miresaka amin'ny vehivavy de varavarana misokatra amin'ny misy zavatra ino moa zany hoe misy zavatra misokatra ao amin'ny vehivavy sy de rehefa hitan'le lehilahy hoe misokatra le zavatra de manjary mitondra eritreritra ratsy. Avy ahitana an'izay ao anatin'ny Adama sy Hava. Niresaka tamin'ny niresahan'ny Nahash na ny bibilava i Hava. Niresaka ry zareo nefa izy fa manambady. De inona ny vokatrin'izay? Ota. Nanota i Hava. Kôdy le izy satria eto le voalohany indrindra, eto le zavatra satria ny tanjon'ny le Nahash fantany tsara ny tanjony. Raha ohatra zany mahita ohatra hoe tandremana zany ny firesahana be loatra satria manjary misy zavatra activena, misy zavatra nandeha tao anatin'ny vehivavy rehefa miresaka loatra. De manjary miteraka ohatra hoe sanatrin'izany hoe mitondra zay zany tena hoe zavatra farany lavitra hoe lasa misy firaisana indray ireny olona nefa efa manana vady le de manjary manimba zavatra be. Fa tsy vitan'izay mety hoe misy ano zany hoe misy fihetsem-po, misy zavatra maniry tandremana zany satria ireo zavatra maniry eo tsisy indrindrandrindra ny lazivavy zany fa hoe sarotra ny manapaka an'izany raha ohatra ka tsy fantatrao ny mitondra an'le izy. Tandremana zany zavatra zany raha ohatra tsy zakanao le izy de mangina. Fa misy any hoe fomba firesahana raha ohatra hoe tena miresaka. Voalohany indrindra tsy maintsy misy olona na eo amasin'olona ary averiny ihany aza de miresaka be loatra. Mikana am'ro chachamim satria zao hozy izy am'izay zavatra mitranga zay ohatra ka hoe be dia be loatra hozy izy ny firesahana ny vehivavy de zao hozy izy ny zavatra tenenin'ireo olon-kendry. Kol zman she Adama marbe sichaim haisha gorem ra'a le'atzmo satria hozy izy ny fotoana rehetrarehetra resahany sy ny fifandraisana sy ny fifandraisan'ny lahy sy vavy hozy izy, ny lehilahy Adama zay miresaka amin'ny vehivavy hozy izy gorem ra'a le'atzmo, ina dikan'izay? Manantona aminy hozy izy ny antsoina hoe ra. Tsy hoe manantona eo aminy, tonga ary manintona ra, manintona zavatra ratsy ra ny ao anatiny, avy ao anatin'izy Adama, izy zany resaka ny Adama eto, fa ny tena marina koa ny Isha koa ao anatiny. Ary jerena koa raha ohatra ka tena mijanona amin'ity pasoko ity, jereo fa maninona eto izy miresaka Adama de mivadika hoe Isha. Efa fantatra fa rehefa miresaka Adama tsika de iza ny vehivavy Adama? Eve, Hava.
fa magnino tokony miteny zany hoe isha fa ny anankiray dingana antsoina hoe Adama dia anankiray dingana hoe isha tasemy. Dia iny moa kôdiny antsoina hoe ra le hoe tsika na zera le vatalahy. Iny dikan'izany manjary misy eritreritra maniry, zay le hoe eritreritra maniry dia fa zera zany zavatra nambolena zany. Misy ohatran'ny hoe voan-javatra nambolena satria miresaka be foana. Ou vous tale mais midivre Torah ary tsy vitan'izay fotsiny satria rehefa manao an'izay zavatra zay hozy izy ka tanteraka hazo shalom tanteraka hatramin'ny farany io dia manjary tsy manaja intsony ny Torah iny dikan'izay mandika lalàna. Rehefa mandika lalàna satria anatin'ny lalàna ny teny hoe aza hazo shalom aza maniry ny vadiny namanao. Ka zay didy zay tonga dia voadika amin'izay satria rehefa miresaka manjary misy faniriana avy any maniry misy zavatra maniry ao anatin'ilay olona. Ary mety tsara mihitsy zay fomba teny gasy zay hoe maniry satria miresaka zera tsika, zera zany voan-javatra. Zay maniry. Ve sofo iorash geinam ary raha ohatra ka tena hoentina hatramin'ny farany hazo shalom hozy izy zay fihetsika zay sady efa tonga amin'ilay hevitra izy dia nitaterany ilay hevitra efa tanteraka hazo shalom zay hevitra tao anatin'ny sainy dia manjary iny ioresh geinam tonga dia fataro izy fa misokatra be ho an'ilay olona zay antsoina hoe geinam na antsoin'ny olona hoe afo be fa avy eo koa aloha tazomina ilay geinam fa geinam tsy afo be fotsiny. Geinam misy karazany telo resaka kely afo be, atsika be dia misy anankiray iny manaraka resana blimediar rezatasy. Zay zany afatra eto rehefa sady malalaka izy ny tranonao dia tandremo ny firesahana ary ny fanombon'ilay firesahana amin'ilay olona tonga ao aminao izy jereo aloha fihetsika eo amin'ny vadinao aza miresaka be ary kalvachomer indrindra izy karaha tsy vadinao aza miresaka amin'ny vadinao kafa hazo shalom fa misy avelo ihany misy fomba firesahana afaka miresaka fa tsy afaka tokony hoe tsy miresaka zany rery. Tsy haiko raha misy fanontaniana fa raha misy fanontaniana afaka mimetraka. 6 Yoshua ben Perahia ve nita ha arbeli kibelu mehem. Zay indray hozy izy Yoshua ben Perahia sy Nitai ha arbeli nandray n'ilay fianarana Torah sy ny tsiambaratelo sy ny fahendrena avy amin'ny Rabbi Yossi ben Yohanan sy Rabbi Yossi ben Yoezer. Iny indray hozy izy fampianarany Rabbi Yehoshua ben Perahia. Zao hozy izy. Ase leha rav ukene leha haver veheve dan et kol adam le kafshud. Zao hozy izy. Manamboara hozy izy satria ase zany avy amin'ny asia action. Ase leha rav manamboara rav hozy izy ianao. Ina dikan'izany olona anankiray ampianatra anao ny zavatra mety atao sy ny tsy mety atao. Eto misy olona anankiray zany nampianatra anao Torah, mampianatra anao ny fomba sady mampianatra anao ny tsy azo atao ary mampianatra anao indrindra ny fahendrena izy ny antsoina hoe rav. Raha ohatra ka misy olona zany mametraka ny toerana hoe rav fa nefa tsy mampianatra anao amin'izy telo ireo fa hazo shalom indrindra mampianatra anao mialina olona, mampianatra anao miteny hoe aza makary, mampianatra anao ny fomba tsy mety mandika ny Torah sy ny sisa tsy azo antsoina io olona hoe rav hazo shalom zavatra hafa tsy azo antsoina tsy mendrika ny antsoina hoe rav ilay olona ny tena marina. Zay zany hozy izy voalohany. Rehefa anao zany mila manantona anao ny hevitra ato mantsy hoe ase leha rav. Jereo daholo rav rehetrarehetra misy eraky ny tamin'izany andro zany ao Israel be dia be ny rav. Dia hozy izy ase leha andana hozy izy mandeha any amin'ny toerana feno rav ianao dia jereo hoe iza ny rav hitanao afaka manampy anao eo amin'ny lafin'ny toetra ratsy mba ho lasa toetra tsara ary eo amin'ny lafin'ny fampianarana Torah.
zay ozy izy ny fomba ny azahoana hoe ty ravy ty afaka mampianatra satria afaka mampakatra ny fahadiovana ny vatako sy ny fahadiovany ara-panahy. Zay ozy izy, tsy hoe zay ozy izy fa zay ny zavatra tiana ambara ato ambadika ato fa io tsy ho hita eto le izy. Raha ohatra zay izy zany bezatra shema. De tsy vitan'izay, okena leha haver, tsy vitan'izay rehefa anao izy misy olona mampianatra. De aza mihevitra fotsiny hoe le ravy io fotsiny zany mampianatra ahy. Fa tsy vitan'izay, ndanao izy maka olona hafa, azahoanao miara-mianatra. Haver zany avy amin'ny hoe hibor, tambatra. Zavatra anankiroa samihafa de hibor mitambatra. Ino dikan'izany? Rehefa anao izy anao rery mianatra, tsara zany. Fa ny tena tsara anao mianatra miaraka amin'ny olona satria amin'izay fotoana zay mimafy le fianarana Torah ary mipetraka mafy kokoa ary tsy ho tadidy, tsy ho zafady ho tadidy tsara ny zavatra ianarana satria haver mafy be, misy fiandraisana mafy kokoa bezatra shema. De amin'izay fotoana zay koa averina ihany, izy ny afaka antsoina hoe haver, le olona afaka manintona anao miakatra. Fa tsy le hoe manintona anao hazo shalom midina. Raha ohatra ka haver na le namana miara-mianatra aminao, mitondra anao amin'ny toerana mandika lalàna na hoe manao zavatra hafa tsy araka ny tenin'ny Torah ary indrindra mampihetsika ny toetra ratsinao bezatra shema. Kane avy amin'ny kina zany mividy. Ny amin'ny ravy anao ase amboary, manamboara ho izy anao ravy, ino dikan'izay? Jereo ny fihetsikany satria avy aminy ianao no mandray Torah. Izy zany no manana hazavana de ianao no mandray azy. Eo ianao mila mifidy tsara hoe aiza ny zavatra ho raisiko. Eto indray rehefa namana, rehefa eo miaraka aminao zany tsy hoe anareo roa zany sady mandray amin'ny ravy koa zany le mpinamana. Fa eo am'izay anao izy kane vidio. Ino dikan'izany? Rehefa mividy koa anao mila mitandrina be. Misy kôdy koa madika an'izay fa maninona vidiana. De tsy vitan'izay izy veyehe dan et kol ha adam e kafshut. Ary rehefa anao zao izy afatra farany Araby Yehoshua ben Perachia. Rehefa misy olona tonga izy eo anatrehanao de ameo kafshut, ino dikan'izany? Aza mitsara tonga de hoe manendrikendrika azy. Fa na fantatrao aza hoe tsy hoe fantatra fa na ohatra hoe mieritreritra anao misy hoe diso ny zavatra nataony de ameo kafshut, ameo mérite, ameo ahoana zany mahavana an'izay? Fahamendrehana. Mba tsy hoe tonga de hoe coupable zany le olona fa mety hoe matoa izy nanao an'izay mety ny zavatra zay moa izy amin'ny teny frantsay hoe juger favorablement. Aza tonga de mi-accuser, aza tonga de miteny hoe diso izy no diso rehefa hoe maheno zavatra anankiray na olona anankiray mitantara. Diso zany olona zany, tsy mety zany fihetsika zany. Zay ozy izy tandremo zany zavatra zany fa tokony hoe le kafshut. Maninona le olona amin'izany toerana zany amin'izay fotoana zay? Mety hoe satria misy antony le izy voalohany indrindra, tsy hoe mamorona anao fa misy antony le zavatra mahatonga le olona miaina an'izany. Mahatonga le olona ary amin'ny toerana misy anazy amin'izao fotoana zay, aza tonga de miteny anao fa inona koa natao, maninona anao mijanona amin'izany toerana zany ohatra. Na hoe fa maninona koa anao nanao an'izany? Tsy fantatrao izy voalohany indrindra inona zany ny hevitra ambadika. Manana izy tokony manana zany olona anankiray rehefa misy zavatra henony hoe raha anao teo amin'ny toeran'ny olona eo, inona nataonao? Mety zavatra tsara kokoa ve nataonao sa zavatra vao hoe hazo shalom ratsy ny zavatra niainan'ny olona zakain'le olona? Ho zakanao ve le zavatra henany sa tsy zakanao? Rehefa anao zany manana an'izay fieritseritra ohatran'izay de moramora aminao manome mampalefaka ny fitsaranan'le zavatra hitanao ny tena marina. Le kafshut. Kaf zany filatanana, shut zany mérite. Bezatra shema loatra izy fa raha ito ohatra tena atao marina ty mety ela be tsika mbola vao fafito zao nefa izy misy 20 sy diso. Fafito, farany fotsiny. Iza Rabbi Yehoshua ben Perachia. Ao anatin'ny Gemara, Rabbi Yehoshua ben Perachia no mpampianatry Yeshua. Yeshua moa zany fiantsoana hoe Jésus.
zay no nadikan'ny olona. Io no nampianatra ny Jésus. Teny tantarany Betsy Tashem, mbola tsy zao no resahana anazy fa amin'ny manaraka Betsy Tashem. De rehefa fantatra ny tantaran'io tena marina de fantatra hoe maninona izy nanome zay ny afatrany ho an'ny taranaka ireo zavatra teneniny ireo. Voalohany indrindra manamboara anao izy ravy ary fidio na fidio namanao ary tsara ozy izy ny olona eo mamendrika azy. Na de fantatrao ara fa raha tsy hoe na de hoe misy zavatra tonga de hoe hitany taratry ny maso hoe olona tena ohatran'izao le olona de na de zay arao izy de tsarao amin'ny malefaka ny zavatra. Satria zay ny zavatra niainana tonga ny le olona antsoina hoe Jésus io lasa nanao an'le zavatra rehetrarehetra nataony am'zao nanao secte mihitsy hoe secte tamin'ny voalohany izy antsoina hoe secte de lasa noentin'ny romanina ny fampianarana de lasa nanome antsoina hoe catholique christianisme. De ny namany anankiray Nita Arbeli Omer zao ndray izy ny fanentendeniny Nita Arbeli أرحيك ميشاخين رع بآلة تتخبر لرشح بآلة تتيعيش من بورعنوت voalohany indrindra ozy izy miala lavitra ozy izy ny amin'ny zany ahoana atao hoe elo lavitra ozy izy ny mpifanolo bodorindrina voisin fastisa teny fanafina azy zay fa iza izy io le mpifanolo bodorindrina ratsy ny dikan'izany manana toetra ratsy aza de mandany fotoana loatra any amin'ny olona ohatran'izay ozy izy elao lavitra zay zany afatrany tandremana zany le olona averina ihany ifaneraserahana de tsy vitan'izay ala titkhaber le rasha ary aza mifandray aza mipetaka loatra mandany fotoana amin'ny rasha ny olona mpanota ihany rasha de farany am'izay izy ala tityaesh min pour anot ary aza kivy zany anao izy izy amin'ny zavatra amin'ny sedra rehetrarehetra zay andalovanao amin'ny fiainana zay ozy izy ny afatry Nitay Arbeli. Aveo koa aloha tohizana olona izy de ozy izy zany Yehuda ben Tabay ve Shimon ben Shatah kibelume reto indray ozy izy zany le olon-kendry anankiroa zay nandray ny fampianarana avy any Moshe Rabbeinu ka hatramin'ny le chachamim anankiroa hitantsika teto Yehoshua ben Pechariah sy Nitab Arbeli. Izy zareo Yehuda reo indray nandray an'le fampianarana avy any zany Yehuda ben Tabay sy Shimon ben Shatah. De Yehuda ben Tabay ozy izy nampianatra ala ta'asa atzmecha orche hadayanin ورشي يهو بعلي دينين عمديم لفنخا يهو بأنخا رشائم وكشي نيف تاريم لفنخا يهو بأنخا كزكائن كشي كبلو عليهم الحديد سوزيز أفتي يهودا بن تباي نيافتني يهودايو بن تباي وان نيبتسار شفتيم سوزيز izao tsy hoe izao aza sady mpitsara anao izy izy no vavolombelona mety hoe logika zany zavatra zany vavolombelona moa antsoina hoe mpisolo vava angamba natao vavolombelona antsoina hoe edim témoin fa mpisolo vava antsoina hoe avocat. Tsy mety ozy izy ny mpitsara sady mpisolo vava ny dikan'izany satria manjary mitsara izy nefa izy sady
hoe miaro an'le namany. Zay zany hevitra ato. Rehefa mitsara hozy izy zany a, tokony tsara zavatra tsisy ifandraisany eo amin'ny na olona fantany na namany na fianakaviany. Raha vao namany na fianakaviany na ny olona mpiray tanàna aminy no miditra hoe hitsarana, tokony ny fahendrena asaina le olona aloha mandeha amin'ny tanàna hafa, any izy no tsaraina. Fa tsy afaka tsarain'le mpitsara ao anatin'io tanàna io satria mety ho fantany le izy hoe naman'izao de manjary tsy marina intsony zany ny fitsarana. Zay no tiany tenenina eto hoe aza manao an'izany hoe sady mpitsara anao nefa mpisolo vava. Satria manjary tonga de resy le olona any ivelany, le olona tsy hoe any ivelany fa le anankiray. Iza tasema. De ina koa izy. Donc shehehu ele dinina ao midima rehefa neha de rehefa tonga hozy izy le rotota eo anatrehanao hiandran'le fitsaranao, mantsy an'le mpitsara zany. De jereo teneny hozy amin'ny voalohany rehefa tonga ireo eo anatrehanao de inona hozy izy? Yehu be eneha keresha im. Ireo roa reo hozy izy zany dia olona mpanao ratsy daholo, tsisy olona hoe ty marina de ty marina, de ty diso azafady. Le olona andrasany hoe le olona miapanga, zay hoe tsika hoe accusé sy le olona miapanga sy ny olona voampanga. Reo roa reo hozy izy dia samy coupable daholo. Aza mieritreritra tsy hoe coupable fa rachat. Meloka daholo zany izy roa. Maninona zay no atao rehefa mifanatrika zareo fa hoe hiandry ny fitsarana. De tohizany le izy. De rehefa vita hozy izy ny fitsarana ka rehefa lasa reo olona roa reo mivoaka amin'ny toerana fitsarana, trano fitsarana ao de ao anaty eritreritranao teneny hoe tsy meloka intsony izy roa fa innocent daholo. Innocent indray Lazaventy. Tsy manatsiny izy roa. Satria amin'izay fotoana zay zany inona ny anton'izay? Tsy ato mantsy Behiray Misay tsy afaka miditra fa misy anton'izay. Inona ny anton'izany hoe rehefa tonga hozy izy roa na anankiray ary fantatrao fa izy zany tsy meloka. De anankiray fantatrao fa tsy meloka. De izy roa hozy izy rehefa tonga eo fantaro fa meloka ao anatin'ny lohanao fantaro fa meloka izy roa. Maninona? Satria ny tena izy matoa ny olona miditra anatina antsoina hoe betdin na trano fitsarana. Misy tikonina atao any, inona dikan'izay? Meloka izy roa. Le anankiray tratran'le zavatra natao nanjoa misy matoa izy niaina an'le zavatra, misy antony. Ary le olona nanao an'le fihetsika tam'le olona matoa izy koa nanao an'izay tikonina koa le izy. Samy coupable daholo. De rehefa zao am'izay fotsiny, rehefa tonga zany ny fitsarana, ka fitsarana miaraka mitahotra ny Hachem averina ihany, fa tsy hoe misy olona anankiray mividy volan'le le mpitsara, na hoe anankiray naman'le mpitsara, fa tena hoe manana zay zany critère ho an'ny antsoina hoe shoftim na mpitsara eo anivon'ny zanak'Israely. Voalohany indrindra mitahotra ny Hachem, hirat Hachem. Raha tsy matahotra ny Hachem anao de manjary tsisy ny antsoina hoe justice na fahamarinana, fitsarana marina, fa vilambilana le fitsarana. De zay le hoe rehefa tonga le olona meloka daholo izy roa. Petraka ny fitsarana satria miaraka amin'ny fitsarana avy any ambony. Zay ny dingana ny antsoina hoe olona shoftim, mahita ny fitsarana any ambony. Averina indray raha ahoana ny fahitana ny fitsarana any ambony na ny antsoina hoe rohani, tontolo tsy hita maso, tontolo ara-panahy, raha tsy mianatra sôda ary tsy feno fahendrena. Satria zay ny ilaina. Ahoana ny fahitana an'izay ny anarantsika tamin'ny Sara Kedosha, Ruach HaKodesh. Satria tsy hoe anao satria anao olombelona no hitsara an'izy, ny olona olombelona mitsara zavatra zany averina ihany tsy ho marina ny fitsarana. Ary zay mahatonga maninona tena zay satria hoy izy keshe kibelu aleem et hadin, satria rehefa miala hozy izy zareo
mipetraka le fitsarana de na le olona meloka na le olona azafady na le olona meloka na le olona na le mpiapanga na le voapanga dia nanaiky ary nanaiky ny fitsarana hoe le olona meloka zany tena zay marina ny antsoina hoe emety voatenin'le olona satria azony tsara le zavatra nitranga de meloka zany za fa andray ao am-po feno sy ao am-po madio am'le fitsarana manjo anahy ary tsy vitan'izay fa le anankiray zay tratran'le fihetsikan'le olona meloka koa na manana an'izay eo anatin'ny fony zay hoe tena mety le fitsarana ampy zay le zavatra nitapahany teo hoe ampy anazy fa tsy te hoe ohatrany hoe misy zavatra miraikitra foana anatin'ny fony. Ahoana nazahoana an'izany dingana zany voalohany indrindra le mpitsara manana tahotra na shame ary faharoa naheno ary mahafantatra ny fitsarana tany ambony satria averina ihany mibediny le mahata de mifandray antsoina hoe bediny le mahalà. Inona dikan'izany? Ny trano fitsarana eto amin'ny tontolo iainantsika de mifandray amin'ny trano fitsarana any ambony antsoina hoe bediny le mahalà. Ny zavatra tapaka any ambony no tokony ampidinina ary hotenenina amin'ny fitsarana eto ambany. Fa raha tsy mahavita manao an'izay le mpitsara de averina ihany fa manjary lasa eo amin'ny olombelona fotsiny tsisy eto ambany fotsiny tsisy no mitsara. Efa zay nitranga na ny olona le zavatra tapaka ao tsy ho eken'ny olona meloka mihitsy na de izy vao gadra mandritra ny firy taona fa tsy ho ekeny matoa izy tsy nekeny satria hitany fa ohatrany hoe tsy marina le fitsarana. De ny olona anankiray koa hoe voan'le fihetsikan'le anankiray le olona meloka tena de vita raha ny fitsarana fa mbola miteny raha io tratra koa nivoaka an'io vonoako hazo shalom satria tsy ampy aminy tsy marina le fitsarana satria avy amin'ny mason'olombelona fotsiny. Hitantsika le fampianarana ato, fampianarana lalina be eto ty mikasika ny fitsarana olona antsoina hoe mpitsara farafahakeliny antsoina ny olona mpitsara manana antsoina hoe Ruach HaKodesh. Ina zany dingana zany? Hasidim, hasid. Zany zany rehefa hoe mitsara. Nefa tsika amin'izao fotoana ny olona rehetrarehetra de afaka mitsara ny rehetrarehetra. Satria zay le zavatra vokatrin'le internet misy ny antsoina hoe commentaire de tonga de hoe za zany hitsaran'le olona zavatra ataony tonga de tsarako. Raha tena marina tsy manokatra vava zany anao raha ohatra ka hoe raha ohatra anao mametraka amin'ny toeranao hoe mpitsara mila fantarina fa ny olona mpitsara satria izy hitsara olona de ny fomba fitsarana azy tsy mitovy amin'ny ny amafy ny fitsarana azy raha ohatra ka hazo shalom nanao fitsarana tsy nety enjana be noho ny olona tsy eo amin'ny toerana antsoina hoe shoftim na mpitsara. Zay no mahatonga ny hoe ny olona mpitsara zany bezatra shame mba ho anazy le izy tokony olona endry olona matahotra na shame. Amin'izao fotoana izy ny olona endry matahotra na shame ao amin'ny internet afaka hoe mitsara olona rehefa misy zavatra atao tonga de tsarana. De nefa mandray mihitsy isika rehetrarehetra amin'le fitsarana olona na tsy eo amin'ny internet fotsiny fa de eo amin'ny tontolo iainana eo andavanandro mitsara foana tsarana mitsara de tena maka ny akanjo antsoina hoe mpitsara na juge na shoftim fantatra ve ny dikan'izay raha ohatra anao mitsara olona ezata shame mazotoa. Inona ny zavatra miandry ny mpitsara? Shimon ben Shattah le olon-kendry anankiray indray Shimon ben Shattah Omer eve marobe lahkor et haedim veheve zahir bi dvarecha shema mitocha yilmedu le shaker. Tovy ihany koa ny fampianarany Rabbi Shimon ben Shattah mikasika ny eo amin'ny tontolon'ny fitsarana zany ny vavolombelona eo amin'izay antsoina hoe témoin. Fantaro ny vavolombelona izy de voalohany indrindra edim au pluriel satria ny vavolombelona farafahakeliny anankiroa tsisy an'izany hoe vavolombelona ray zany. Alakha lalàna vavolombelona tsy maintsy roa. De ozy izy antanio raha metrao fanontaniana tena aza reraka mihitsy anao izy mametraka fanontaniana zay rehetrarehetra tokony anontaniana amin'le vavolombelona roa satria reo rehefa vavolombelona zany mitatitra zavatra hitany
ka raha vao tsy mitovy ny zavatra notenenin'ny vavolombelona iray sy ny vavolombelona iray tonga de le zavatra niakuzenan'le olona tsy mitombina intsony ary tsy afaka raisina ny zavatra resan'le vavolombelona anankiroa. Zay koa le tatrehina mila maka fotoana ary tsy mila maika mihitsy anao fa ametraka fanontaniana eo amina tsipiriny tamin'ny firy. Taiza hoe zany volana ohatra, taiza hoe zany kintana, inona ny akanjo nanaovany, niara-nahita ve le olona, inona ny zavatra hitany ray, inona ny zavatra hitany ray, inona ny zavatra sy ny sisa, tena ao amina tsipiriny hozy izy, tena maka fotoana hozy izy, aza maika mihitsy rehefa mikasika ny edimy. Zay koa zany rehefa ny olona antsoina hoe edy na vavolombelona, tsy hoe za vavolombelona nahita tonga de miteny de tsy taitra fotsiny fa mila fantarina ny zavatra zakan'le olona antsoina hoe vavolombelona. Satria raha ohatra ka Hazy Besaloma sanatria zany, anao vavolombelona miteny hoe ty olona ty diso, meloka ary novonoina satria ny fitsarana atao de hoe vonoina izy. Kanefa diso izy rehefa aveo. Zay ny tantaran'ny Rabi Shimon ben Shatach koa tena marina. Ny Rabi Shimon ben Shatach nanao misy ao anatin'ny Gemara le izy, misy fitsarana nataony de tsy hoe diso fa nienono an'le vavolombelona izy de tonga de tapany hoe ay zay zany le izy de zay ny zavatra hita de nisy didy napetrany, ny fitsarana napetrany de vonoina le olona. De rehefa tamin'ny farany avy aveo am'zay i namany, isan'ny namany teo Rabi Yehuda ben Tabah teny azy hoe anao izy izy ho tsarana am'izao fihetsikanao zao. Inona le fihetsika nataony satria tsy naka fotoana anao nanontaniana sy nandalina tsara an'le zavatra resan'le vavolombelona. Teo izy niasa saina de rehefa aveo am'zay tena nandinika am'zay izy tena efa maty zany le olona. Teo izy namerina an'le fitsarana de zay vao tena hitany hoe kay le olona nivonoina tsy izy no diso. De nandritra n'izy mandrapahafatiny nandalo foana izy nandeha tany amin'ny fasan'ny olona io nitomany am'le fasan'le olona tratran'le zavatra le didy napetrany le fitsarana nataony. Tomany ka mandrapahafatiny. De ny tantara anatin'ny Gemara hoe isaky ny mandalo amin'ny toerana isan'ny olona maty izy de henonao foana io izy ny feon'ny Rabi Shimon ben Shatach kikika kany amin'ny Hachem hoe tena diso ny zavatra nataoko fa namono olona nefa izy tsy meloka. Zay koa antsoina hoe fitsarana olona mpitsara, shoftim. Rehefa tonga amin'le boky antsoina hoe mpitsara zany tsika tokony tsy moramora ny famakiana zany fa mila fantarina hoe iza ny antsoina hoe olona mahay mitsara. Zay mahatonga ny fampianarana eto izy. De maka tsara izy fotoana rehefa manao an'le edimy na ny témoin. De eve Zahir be Bidvarecha. De inona hozy izy? Tandremo tsara koa izy ny zavatra ho teneninao vokatry n'izay tantaran'izay. Rehefa anao hozy izy miresaka, anao mpitsara de tandremo tsara ny zavatra voaka amin'ny vavanao. Shema mitocha yilmod le shaker. De inona izy indrindra hozy izy tandrema rehefa ny zavatra sao de hoe manapaka tampoka eo anao nefa ny zavatra tapahanao izy mifantoka amin'ny antsoina hoe shaker, lainga. De raha ohatra koa hoe rehefa anao hoe misy hoe namanao le olona zay zany hoe tena fahavalon'ny mpitsara shaker na ny lainga. Misy olona vonona satria te hiaro ny tenany de afaka mividy mpitsara de manjary mandresy foana izy. Zay ny zavatra henontsika tsy ao Madagasikara hoe fa eran-tany. Rehefa anao manam-bola nefa na anao zanaka zao na anao zanaka zao de afaka vidinao le mpitsara de fantarina fa tsisy trano fitsarana tena hoe marina eto. Satria voalohany indrindra raha voavidy ny vola ny mpitsara de fantaro fa tsisy intsony antsoina hoe emety fahamarinana. Tsisy ny fahamarina aza miandry mihitsy anao fitsarana antsoina hoe marina. Juste tsedek. Lany fotoana io fotsiny ianao ary lany hery indrindra. De tsy vitan'izay am'zay tonga am'zay reo olona anankiroa reo nampita ary nampianatra ny Rabi Shmaia
Shmaya sy Aftalion. Dia zao izy ny fampianaran'ny Shmaya, Omer. وآب إد ملخا وسنآ إد هدفاريم ها ربانوت آلة تتفدى لا رشوت. زو زيز نفتشي ربي شمايا ميفتارنا فوز نعمل تتاركين شماياس أفتاليون زروا ميسي مخلوقات وناتنك مرافا تينا مارنا زروا كريم نانكريا nasi naka ny fonction asa tsona hoe nasi na prince moa zany zanaka manjaka mitondra ny zanaka Israela dia nanankiray avy Bedin na lohan'ny trano fitsarana. Dia inona ny zavatra tenenin-jareo? Zavatra teneny Ishmaia izy izy tiavo izy izy ny asa melacha. Inona dikan'izany? Vesina et ha rabanut ary ilao lavitra izy izy ny resaka hoe rabanut. Inona dikan'izany? Mpitantana communauté na toerana anankiray manome anao andraikitra hitantanana olona. Zay ny afatra ny eto maninona satria ny zay ilay resantsika angambany efa elaela ny resantsika an'izay hoe ny olona mpitantana communauté na mpitantana olona rabanut ravy avy amin'ny hoe rabanut zany hoe marobe olona mpitantana zany eo mitondra ny olona maromaro zavatra rehetrarehetra verina ihany. Ny fihetsika ny communauté io dia rehefa tsarana dia izy no mizaka azy le mpitantana. Zay no mahatonga ny rabi Shmaia miteny hoe elao lavitra hozy izy ny rabanut aza mihazakazaka amin'izany toerana antsoina hoe za raban dia mitena hoe zay satria raban satria zany ambony hoe mitantana olona. Maninona? Satria maninona? Aria kadosh ben Israël am'izay manampy io passage ity. Elao lavitra hozy izy ny fitondrana communauté raha ohatra ka tsy ampy ny antsoina hoe midot tovot. Raha ohatra ka tsy feno fahendrena. Rabbi Shimon bar Yochai milaza raha ohatra hoy izy anao feno fahendrena chokhma midot tovot dia tsy anao ihany anao izy no afaka mizaka ny communauté ary afaka maka ny titre antsoina hoe rabbin na ravy. Fa raha vao tsisy zay elao lavitra maninona satria erovananao hizakan'le izy raha ohatra ka anao chazve shalom sady betsaka ny antsoina hoe midot raot nefa anao te hizaka olona. Ny fampianaranao dia ho raisin'le olona ianaranao dia manjary le olona koa manana fihetsika ratsy fataro fa isaky ny fihetsika ny olona anankiray anatin'ny communauté-nao ianao no mizaka anazy, mizaka an'izy rehetrarehetra. Raha manao lasoanaha le communauté, ianao no mizaka an'izany, ianao no diso, ianao no tsarana any ambony. Maninona? Satria anao zany mpampianatra, fa maninona ny mpianatra ao manana fihetsika antsoina hoe lasoanara. Maninona mpianatra ao manaratsy olona, maninona mpianatra ao mamono olona chazve shalom. Satria zay le izy. Satria anao zany tsy nanokatra boky, anao no tokony mampianatra an'zareo, anao tokony manoro ny lalana tsara. Dia nefa anao zareo ny fihetsikany, matoa izy manana fihetsika ohatran'izay ianao zany tsy nahavita nampianatra tsara, ianao no diso ary mizakainao daholo ny rehetrarehetra. Zay le hoe zay mahatonga Rabbi Shmaia elao lavitra hozy izy ny rabanut raha ohatra ka tsy ampy fahendrena. Ala tivada le rashut la rashut. Dia zay hozy izy tandremo hozy izy tokony homontina zany ianao. Iny dikan'izany aza dia misehoseho loatra. Raha ohatra ka anao amin'ny toerana ohatran'izay aza dia misehoseho hoe zany tena izy na mihesika hoe zany manana an'izao sy manana an'izao. Mila miafina, miafena, tandremo tsara, tokony maontina. Halakha pasuk yud alef. Aftalion Omer, zao ndray hozy izy ny afatry aftalion. Chachamim hizaheru bedivrechem shema tachovu chovat galut vetiglu limkom mayim haraim veyishto
talmidim habaim hachamim veyamutu. Afatra ny avy taleona izy ho an'ny olon-kendry. Ho an'ny olon-kendry avy zany zao, nolatsona hoe feno fahendrena. Voalohany ozy izy, hi zaharu be divrehen. Tandremo tsara ozy izy anareo, nolatsona hoe endry. Tandremo ozy izy ny zavatra teneninareo. Ahoana moa zany? Eto misy fampianarana ngeza be mikasika ny olon-kendry, ny aleo mety mbo tsy hisaka an'izao manaraka. Dimy edy Bezat Hashem. Fa maninona satria ny olon-kendry tamin'izany fotoana zany no mitantana ny vahoaka, tsy ny vola, tsy ny ino moa zany, tsy ny fahefana, tsy hoe ianao taranaka zao de ianao mitantana, tsy hoe ianao tsy zanakin'olona manam-bola be de ianao zany mahazo mitantana, fa ny fahendrena tamin'izany fotoana zany no jerena eo amin'ny olona hitantana na voalohany indrindra manomboka mitantana ny fianakaviana, satria rehefa hanambady ny tena marina mijery ny fahendrena fa tsy mijery hoe inona ny asa ataonao, manam-bola ve ianao, manana an'izao ve ianao. Le mifananana eo izy, tsy maintsy miaraka amin'izay fa inona ny zavatra voalohany, chachamim, chokhma, fahendrena. Satria eo amin'ny fahendrena no tatahana ny tokantrano, manomboka ny tokantrano. Vita ny tokantrano, eo amin'ny mpiara-monina. Raha ohatra ka hoe misy tanàna kely anankiray dia ny olona tena feno fahendrena no apetraka eo ambony azahoana mitoro hevitra mba manoro lalana hoe inona ny tokony atao, inona ny tsy azo atao, inona ny zay koa taloha tamintsika Madagasikara, afrikanina koa zany, hoe ny olon-kendra no anantonana rehefa misy ady amin'ny mpiara-monina anankiroa mba hamahan'ny vahaolana, manantona amin'ny olon-kendry. Ary ny tena marina tany aloha ny olon-kendry izy, ireo koa ny antsoina hoe mpanandro, na antsointsika hoe olona zany hoe manana hery zareo, manana fandraisana amin'ny tontolo tsy hita maso, miara-miasa amin'ny zavatra tsy hita maso, satria izay anisan'ny fitaovana tokony ananana azahoanao ny tsara araky ny fitsarana tany ambony. Fa raha tsy manana an'izany ianao, izay ilay antsointsika hoe hibory. Anisan'izay ary ilay izy fa tsy ao any amin'ny dingana hibory mihitsy fa tena dingana hoe bedin le mahala. Satria iza ny tsara any ambony, Hashem. Ianao zany mahay miresaka amin'ny Hashem ary mahita ny fitsarany Hashem, dia ny fitsarany Hashem no ampidininao eto. Zay ny olona mitantana taloha, feno fahendrena ary mahavita ny miakatra any amin'ny toerana antsoina hoe olam rohani na tontolo ara-panahy. Dia zay ozy izy, ny afatra ho anareo chachamim, tandremo tsara ozy izy, i zaharu bedivrechem, ny zavatra avoaka ny vavanareo. Shema tachovu chovat galut. Satria ianareo ozy izy arakaraka ny zavatra teneninareo, raha tsy mety dia mety voasazy ianareo lasa tratran'ny galoty, exilé. Ary tsy vitan'izay, ve tiglu limkom maim araim, ary ho alefa any amin'ny toerana feno rano maloto. Kôdy io, tsy ambaratelo no ambadika an'izay, inona zay ny toerana antsoina hoe rano maloto zay. Iza zany mendrika mandeha tsy hoe mendrika, iza ny olona makany, chachamim zay nanoro hevitra ratsy amin'ny olona noentiny. Inona zay zavatra zay? Ny antsoina hoe chachamim na le mpitantana zany dia avy eo ihany, ny chachamim ny olon-kendry taloha ny mpitantana. Ka amin'izao fotoana izay olona miteny hoe za mitantana communauté, za mitantana zao, fatara fa maka akanjo anao ny antsoina hoe chachamim tamin'izany fotoana zany. Ary ny fitsarana chachamim na mpitantana ny olon-kendry, zay ny miandra ny olona mpitantana.
Ary ozy izy anao tonga raha ohatra ka tsy nety ny zavatra nataonao ary mitondra ny vahoaka anao na mitondra ny mpiara-monina aminao, ny amin'ny communauté-nao amin'ny zavatra ratsy. Tandremo izy fa voalohany indrindra ho tratran'ny galoty ianao. Inona ny galoty? Mipetraka amin'ny toerana na amin'ny tany tsy hainao. Fantatro ohatra zao anao teraka tany amin'ny toerana hafa, antsointsika hoe France. De tsy nety ny zavatra nataonao, de inona ny zavatra mitranga? Tsy afaka mipetraka amin'intsony anao fa manjary mipetraka ohatra maka ohatra antsika ao Madagasikara. Fa maninona anao lasa exilé. Eza tachème. Eza tachème. De tsy vitan'izay, raha anao izy mbola arakaraky ny zavatra nataonao izy de ho tratranao alefa any amin'ny toerana misy antsoina hoe rano maloto, Mahim Haraim. De izy to ary tsy vitan'izay fa le zavatra noteneninao satria le izy ratsy na tsy hoe ratsy fa tsy nitandremanao le zavatra teneninao de ny taranaka ao aoriananao izy hisotra an'io fampianaranao io ary ho faty ry zareo, ve yamutu. Venimtsa Sham Shamaim Mitrina. Ary tsy vitan'izay, zay ozy izy ny zavatra mitranga. De lasa inona? Manimbazimba ny anarana Shem. Manimbazimba ny anarana Shem. Zay ny zavatra mitranga raha ohatra ka hoe nosotroiny ny taranaka ao aorianan'ny nisy olona zany miteny hahama izy na mpitantana izy de nanome afatra nefa io afatra iny diso satria tsy niezaka tsisy ohatrany hoe tsy nitandrina izy tamin'ny zavatra noteneniny. De raha vao misy taranaka ao izy misotro na naka an'iny fampianarana iny zay antsoina hoe Mahim Raim, rano ratsy. De ho faty ry zareo, fantaro ozy izy. Fa zany zavatra zany no mitondra ny antsoina hoe Khilul Hashem. Shamaim Mitchalel. Simba ozy izy ny anarana Hashem amin'izay fotoana zay satria ny fihetsika an'le taranaka ao aorianan'le olona mpitondra manimba ny Hashem, manimba ny voninahitra Hashem, manimba ny anarana Hashem. Velokany amin'ny resantsika tamin'ny tany mikasika ny Khilul Hashem hoe amin'izao fotoana raha ohatra mametraka fanontaniana fotsiny, ohatriny ahoana zao ny fijerin'ny olona tsy manaraka ny Torah, ny antsoina hoe Torah ao Madagasikara. Ny olona antsoina hoe Juif, ny olona antsoina hoe Israel. Inona ny zavatra tazana any? Enoina fotsiny zay de arakaraky ny zavatra heno any ivelany no ahafantarana hoe inona zany ny fahamarinana anatin'ny Torah. Inona le fihetsika, mendrika ve le fihetsika, manome voninahitra ny Hashem, miteny ve ny olona hoe tena retina olona misy fahendrena manaraka ny Torah ary ny Torah zany zavatra misy marina ao satria feno fahendrena le olona fa tsisy ady zany mihitsy, sa zavatra hafa ny heno. Raha ohatra ndray Trazo Shalom miteny raha zay ve ny Torah, inona ny mahasamihafa an'izay sy ny sekta rehetrarehetra nipoitra teto Madagasikara? Khilul Hashem, simba ny anarana Hashem satria Torah no mitondra ny anarana Hashem. Yudke Vavke Torah daholo. Yudke misy natsoina hoe mitzvot lota ase. Vavke natsoina hoe mitzvot ase na le ny fady sy ny fomba ao anatin'ny Torah daholo zany. De 12 Hillel ve Shammai. Tonga antsika indray ny olon-kendry antsoina hoe Hillel sy Shammai, zay nandray ny fampianarana sy nahazo an'le novatsofina hatrany amin'ny Moshe. Nanomboka asika tany amin'ny Moshe Rabbeinu de hatramin'ireny Chachamim reny ka hatreto amin'ny Hillel sy Shammai. Kiblu mehem nandray tamin'ny zareo, tamin'izy Aftalion sy Shemaya. Hillel Omer zao izy ny fampianarana ny afatry Hillel. Eve mi talmidav shel Aaron. Ohev shalom verodef shalom. Ohev et habriut ou mi korban la Torah. Afatra voalohany Hillel. Araky hoan'izay mahafantatra fa mety zarana kely fotsiny. Hillel sy Shammai reo ny olon-kendry raha ohatra olona mianatra Gemara sy mianatra Talmud sy mianatra Mishna, reo natsoina hoe manana antsoina hoe mahloket, fedikevitra. Ny anankiray miteny an'izao, ny anankiray miteny an'izao. Reo ny mifanohitra zareo fa ny tena marina ny mahloket zareo leshem Shammai ny dikan'izay. Ny anankiray mitanjona zareo azahoana
no zany miaona ny hevitran'izy roa de misy ny antsoina hoe shalom, paix. Fa makhloket lo le Shem Shamaim tsy hoe avy amin'ny manaja ny anarana Shem ohatra ataontsika an'zay ny dikany fandikana azy de hoe tena mijanona fotsiny zay ny tena marina fa nareo diso de ny amila indray nareo ny diso fa zay ny tena marina ary tsy ho voavaha mihitsy ny vahaolana maninona satria ny anankiray tsy afaka tsy manana hery mametraka ny toerany any amin'ny toeran'le olona anankiray hoe inona zany hitan'ity olona ity maninona le olona ity manana an'zany fieritreretana zany raha azonao zay de zay nareo vao afaka mifandray fa raha vao anankiray ny olona roa zany rotota zay miteny ty no izy fa ty olona ty tsy manana an'zay dikan'izay mbola tsy manana hery le olona satria mbola kely katimoto mbola kely inona dikan'izay tsy afaka mametraka ny toerany mbola tsy afaka lehibe zany ny isany mametraka ny toerany any amin'ny toeran'le olona anankiray hafa hoe inona tsara moa zany ny hitan'ity olona ty hoe mahatonga anazy miteny hoe zao ny tena marina ohatra maka ohatra ny olona ohatrany hoe kretianina mino tena mino tanteraka mihitsy zareo any miteny miala ry fa nareo manao avodazara marina le izy satria zay ny teneny anatin'ny torako hoe avodazara io zavatra io fa ny olona endry am'zay tsy vitan'izay fotsiny fa miteny an'zay izy fa maninona le olona tena hoe inona zany mahatonga le olona mino an'zany zavatra zany efa fantatra fa avodazara inona ny afatra ao ambadika de ahoana ny fomba anatonana mba azahoan'le olona hoe le olona any koa zany mety hoe mieritreritra koa izy aty hoe ty koa zany misy toerana anankiray na zareo hoe ty avodazara de fa afaka miresaka fa tsy mifedivana fa miresaka de eo vao afaka mitondra ny antsoina hoe vahaolana azahoana shalom an'izy roa fa am'izao fotoana raha manao an'izany reraka eo fotsiny satria samy ao anatin'ny fihetsem-po zay ny tena marina zay ny sy ty ny tena izy fa nareo any amin'ny sekta hafa sy ny tsisy ezata Shem de mbola eo zany tsika zao mbola be katinoty mbola antsoina hoe kely tsy afaka mieno fahamarinana avy amin'ny toerana hafa ezata Shem de inona ozy izy azafady vetivety fotsiny shalom matsiny mety ho somary elaela kely tiako izy satria izana vitana daholo izy fa araka hitantsika moa zany tsy afaka mijanona moramora fotsiny am'le vetivety fotsiny amin'iny satria misy fampianarana ngeza be isaky averikany isaky ny pasoky eo afaka mijanona fanaovana koro anankiray mihitsy ny mody anankiray fa tohizany le izy eve de zao ozy izy Hillel Omar heve mitalmidava shel Aaron mba niafatra ho an'ny mpianatra ozy izy zany mpianatra inona mpianatra Tora mba ho tovy amin'ny ohatran'ny hoe mpianatry Aharon maninona satria ny Aharon Cohen izy na sorona Ohev Shalom Verodev Shalom ty ahoana antsoina hoe Shalom fiadanana Shalom paix fiadanana ngamba ataontsika hoe paix le izy ezata Shem ty fandriampahalemana ary mitrandraka foana rodefa zany manenjika foana ny antsoina hoe Shalom zay ny fampianaran'ny Hillel satria averina ihany Hillel Shammai tena mifanohitra ao anatin'ny Gemara fa reo tsy mifanohitra hoe tsy tiany fa manana ny toerana misy toerana ny anankiray no Shammai misy toerana anankiray ny Hillel fa ny tanjona ozy izy de manao shalom an'ireo zavatra roa mifanohitra reo ary zay ozy izy zay ny maha Aharon ny Aharon zay ny maha Cohen ny Cohen nefa olona antsoina hoe Cohen na sorona de mila ny zavatra voalohany hoe ny toetra voalohany mivoaka amin'ny antsoina hoe Cohen mitrandraka foana ny fandriampahalemana na shalom na paix raha ohatra zany misy olona tondra ny anarana antsoina hoe Cohen nefa mampiady olona tsy mitady mihitsy anao hoe ampitambatra olona mba ho mifandray le olona na zavatra rotota mifanohitra de lasa mifandray rehefa avy eo de dikan'izay ezata Shem tsy afaka antsonana anao hoe io ary ianao tsy miteny hoe tarana fa mpianatry Aharon
Ohev shalom verodev shalom. Ohev et habriut ary tsy vitan'izay. Inona koa izy a? Ny toetra natsoina hoe Cohen. Ty ny briot ay. Ty ny ahoana zany ny andikana an'ity? Zay vety. Vady. Ty olombelona ataontsika olombelona zany ohatra ka adika an'izay. Ty olona. Aveo koa ty olona, tsy miteny izy hoe ty Israel, tsy miteny izy hoe ty zanaka tsy haiko hoe ty iza ty vazaha ty gasy, tsy miteny an'izany izy. Ty olombelona tsy miavaka. Ohev et habriut, ty olombelona. Aveo koa ou me korban la Torah ary mampitambatra na mampanatona ny olona amin'ny Torah. Zany daholo ny asany antsoina hoe Cohen. Mitrandraka ny paix, shalom, fandriampandemana ary manenjika an'izay mihitsy. Raha vao misy zany toerana anankiray misy fiadivana, ohatra zao maka ohatra antsika ao amin'ny zavatra mitranga ao amin'ny Israel sy ny Iran sy ny Gaza sy ny sisa. Io zany dia efa misy hery anankiroa mifanohitra. Ny olona antsoina hoe Cohen. Ny asany tokony resaka foana izy ahoana zany, inona ny zavatra azo atao, inona ny vahaolana azahoan'ny reto olona zavatra tonta reto miara-miaina sady miadana, mpiadanana, shalom. Fa raha ohatra ka miteny averina ihany, zao zany ny toetra fa ny zavatra ny toerana misy an'i Israel dia satria nanao an'ity ianareo dia ho vonoina hatramin'ny farany. Zany tsy tonga dia izay ilay hoe aty amin'ny ilana anankiray. Dia ny any amin'ny ilany koa nefa mitovy amin'izay. Satria nareo mamono anay, jereo ny zavatra ataonareo, tsy tsahatra mihitsy izay fa tsy maintsy tohizana ihany ho vonoina koa zany nareo. Inona ny todikan'izay, ny vokatrin'izay? Eo foana ilay ady ary tsy ho vita mihitsy io. Fa raha tsy hoe mitsangana mihitsy zany anao hoe anatin'ny Torah ianaranao anao satria anao mitondra ny anarana antsoina hoe Israel. Ao anatin'ny Torah ianaranao, miteny ny fampianarana ny zandriny zokin'ny Moshe, Moïse, milaza anao. Enjeo izy trandraho foana ny antsoina hoe shalom, fiadanana, mikasika ny zavatra rotonta miady ary tsy vitan'izay. Ty olombelona, ty olombelona rehetrarehetra. Raha ohatra zany ny olona anankiray afaka mahavita miteny hoe satria namono an'ity ianao dia vonoko ary tsy miavaka mihitsy ianao tonga dia latsanao bomba daholo ny olona rehetra na ankizy io na inona na hôpitaly tsy rarahinao, vononao ny rano, vononao ny électricité. Zany ve antsoina hoe Israel. Vononao ny olona. Tsy vitan'izay. Mpanatono izy ilay olona amin'ny Torah. Iza ny olona anatina Torah raha ohatra ka fihetsikanao fihetsika ratsy ohatran'izany. Araky ny fandresana moa zany fa amin'ny nosara Afriky tsy mihazakazaka mihitsy izay amin'ny resaka indrindra eo amin'ny vaovao eo amin'ny lafiny Israel satria mila tandremana. Rehefa anao miteny hoe Israel tsy mila tandremana be zany satria tsy hoe asa be, zava-dehibe no zakainao anatin'izany anarana antsoina hoe Israel zany fa tsy hoe misy an'izay dia tonga dia ny fihetseham-ponao mihetsika. Namono anao tonga dia efa mahafaty. Fahamarina fady zany, fady, tsy azo atao. Hu aya Omer, tsy vitan'izay koa izy fampianarany Hillel Hazaken. Hu aya Omer, Neged Shema, Aved Shema, ou de lo Moussif Yasef, ou de lo Yalef Kitala Chayav, ou de Ishtamesh Betaga Khalef. Vadika tampoka ny firesaky Hillel Hazaken. Teo izy nampiasa hébreu, vadika lasa aramika zany teny antsoina hoe Achor any fara. Maninona izy nivadika ohatran'izay? Mba fotsiny adika ilay izy.
ny olona zay mitrandraka ny manana ohatra hoe mampiakatra ny anarana hozy izy dia ho very noho izy ny anarana. Inona dikan'izany? Te ho lasa olona maizy anao, mitondra zany anaranao, mila fantariny olona ny anarako zany olon-dehibe. Fantaro hozy izy fa very, aved, potika ny tena marina. Very ny anaranao amin'izay fotoana zay. Ou de l'homosif yasef. Ny olona tsy manampy dia zay koa izy, fantaro koa izy koa le izy avy eo ihany. De l'homosif, ny olona tsy manampy, inona dikan'izany? Tsy manome ny anjarany foana izy zavatra tokony ho fanampiana ho an'ny olona. De fantaro izy fa tsy ho ampiana koa izy zany zavatra izy koa le olona io koa azafady tsy ho ampiana. Inona dikan'izay? Rehefa mahazo ny olona anankiray dia tsy maintsy mizara ary manampy. Raha tsy manampy ianao dia tsy ho ampiana koa. Inona ny idiran'izy roa? Misy fandraisany daholo izy ireo mpianarana ireo fa ndao tohizana. Ou de lo yalef ktala khayab. Ny olona tsy mitrandraka ny mianatra hozy izy, kamo mianatra, tsy mijery tsy ino moa zany hoe tsy mitrandraka mihitsy ny olona eo amin'ny fianarana inona, ny fianarana na eo amin'ny tsy voatery hoe toa raha fotsiny ianarana fa hoe misy zavatra vaovao ianaranao isan'andro dia hozy izy ktala khayab, passible mendrika ny hazo shalom, mendrika ny ho faty. Satria tsy amenao sakafo ny tena marina, inona ny zavatra teo ambadika an'izay raha resaka kely fotsiny. Ny sakafo ny fanahy, ny fianarana. Mianatra zavatra vaovao, tsy voatery toa raha io avy eo ihany fa na hoe mianatra fotsiny hoe ohatry ahoana zao fihetsika ny ohatra ho an'ny zavatra hoe zavaboary. Inona ny fihetsika ny biby, ahoana fihetsika ny rano, ahoana zany fandehan'izany kintana sy volana zany sy ny antsoina hoe horoscope. Ohatran'ny hoe misy zavatra tianao fantarina, zay ihany mamelona ny fanahy. Rehefa velona ny fanahy dia salama anao, salama dia manome fahasalamana ilay zavatra. Satria zay hoy izy, ohatra anao izy tsy misy fa tena hoe mijanona fotsiny dia ktala khayab, manjary tonga ohatran'ny hoe passible de mort, zay ny teny afaka sanatsin'izany hoe afaka ho faty. Ou de ishtamesha betaga khale. Olona zay mampianatra, azafady, mampiasa betaga tag, zany ny antsoina hoe satroboninahitra. Inona io satroboninahitra resahana io Bezat Hashem? Khalef, ary izy dia ho faty hozy izy, ratsy fahafarana. Raha ohatra misy ny tag na ny satroboninahitra misy anankitelo, hitantsika izy any amin'ny Mishna 6 fahaenina, toko fahaenina, misy anankitelo ny antsoina hoe tagim, ataontsika hoe couronne izy. Inona? Keuna na prêtrise na sorona, malhut fanjakana, Torah, ny fianarana Torah. Raha ohatra zany ka hoe misy olona hozy izy mampiasa an'ireo zavatra iray amin'ireo telo ireo, fa tsy ho an'le tsy te hizaka an'le didy miaraka amin'ireo satroboninahitra ireo fa le satroboninahitra fotsiny ampiasainy amin'izao. Inona dikan'izay? Misy olona miteny hoe zay mpianatra Torah nefa tsy mianatra, tsy ny Torah no tena hoe le fahamarinana anatin'ny Torah no tia mizaraina, fa hoe mampiseho ny tenany hoe mahalala Torah. Mampiasa an'ilay couronne, mampiasa an'ilay satroboninahitra ny Torah zany izy, fa tsy ny Torah no entiny, tsy adivany mihitsy ny hoe fahamarinana ny Torah fa zavatra hafa no entiny. Dia inona koa? Malhut, fanjakana. Miteny hoe zay no manjaka na mitondra ny fanjakana. Nefa tsy mendrika fa le fahefana azony amin'ny fanjakana ny tadiaviny no trandrahany, fa tsy le ho an'le olona, ho an'le vahoaka hoentiny. Tsy miraharaha izy amin'le fiainan'le vahoaka fa ny anazy tsy ny fahefana, tsy ny vola rehetrarehetra azony, tsy ny voninahitra azony trandrahany. Mampiasa ny satroboninahitra antsoina hoe fanjakana, malhut. Dia anankiray indray Cohen na sorona. Tondra anao ny anarana hoe Cohen nefa ny fihetsika anao araka ny hitsantsika teo ambony, tsy mitrandraka ny fiadanana fandriampahalemana, shalom, ary tsy tia olombelona, tsy tia olona, miteny reto tsy malagasy dia tsy tiako, na reto tsy merina dia tsy tiako.
tsisy manambany foana na reto tsy miaraka tsy mitovy finoana amiko dia any zany zareo avy aloha fa tsy mihinana zany dia ny farany teo inona izy teo ary tsy miezaka ny mitondra mampanatona ny zareo mitora azy antsoina hoe Cohen dia mampiasa an'ireo tagime na couronne na satro-boninahitra telo ireo kanefa anao zany mampiasa ny voninahitra miaraka aminy fa tsy mizaka an'le adidy miaraka aminy Khalef faty anao izy faty hozy izy miandry anao fahafatesana fa tsy hoe faty fahafatesana Hillel Azaken mampianatra an'izany tohizana ihany averiko ihany afaka mijanona hely atsika fa Yud Dalet Hu aya Omer mbola nisy fampianarana anankiray koa nampianariny Hillel Azaken in en ani li mili ukshe ani le atsmi ma ani ve imlo arshav emata tia misy olo be deaibe no nandray an'ity fampianaran'ny Rabi Hillel Azaken aty fa inona ny zavatra tiany ambadika tsara mateo ambadika lalina be dia lalina be fa adika fotsiny izy hozy izy raha ohatra ka tsy ho anà hozy izy raha ohatra hozy izy za tsy ho anà dia iza hozy izy iza no ho anà raha ohatra ka adika amin'ny teny frantsay izy hoe si je ne suis pas pour moi qui le sera raha tsy ho anà hozy izy za dia ho an'iza zany iza no ho anà iza no hanampy anà moa zany dia tsy vitan'izay keshe ani le atsmi ma ani dia raha ohatra ka za hozy izy ho anà iza za ohatrany hoe fanontaniana filozofika be izy fa misy tsambara teny ambadika an'ity lalina be satria misy ny filozofie ohatra hoe filozofie anankiray izy moa teny hoe je pense donc je suis izy Shakespeare moa zay angambany izay hoe mieritreritra zaho izy dia zay matsotra za mieritreritra dia za zany misy za je suis fanontanian'ny Torah nefa tsy ohatran'izay raha ohatra ka ho anà za hozy izy ho anà satria ny fanontaniana voalohany teo raha tsy ho anà za dia iza no ho anà dia rehefa za hozy izy no an'ny tenako iza zany za fa tsy hoe za no izy hoe lasa hoe za zany zao averiko ihany reto mila jerena reto gematria li mi ma ani izy dikany daholo ireo misy tsambara-teny dia farany amin'izay fampianarana teo hoe imlo arshav ematay raha tsy zao izy zany dia amovina ina dikan'izay raha tsy zao no ataony zavatra dia miandry movina indray no voatao miafatra eo fotsiny hoe rehefa misy fotoana amin'ny farany angambany resantsika fotsiny hoe ny zavatra tokony tanterahana fa tokony tsy mangataka fotoana satria rehefa tonga ny fotoana mety tsy vonona intsony tsy mety intsony ohatra hoe misy zavatra tokony atao imlo arshav raha tsy zao izy izy arshav zao dia zao ematay amovina zay ny fampianarany Rabbi Hillel fampianarany Shammai indray miteny izy Omer ase toratecha keva Omer me'at va ase harbe veheve mekabel et kol ha'adam be sever panim yafot zao izy Rabbi Shammai Azaken ase toratecha kave ataovy hozy izy ny fianarana Torah sy ny fiainana ny Torah sy fanajana ny Torah rehetrarehetra ataovy ohatrany hoe zany vety tokony izay zany ohatra hoe adika izy ny Torah hozy izy ny tokony raha zavatra ho ataonao foana isan'andro ary ataovy zavatra mipetraka ilay izy hoe rehefa mianatra Torah tsy hoe indraindray za mianatra indraindray za tsy mianatra tiana mianatra foana
isaky ny misy fotoana hoe fianarana Torah. Zay ozy izy voalohany indrindra. Ataovy ohatra hoe kivà zany mantsy hoe mavesatra. Ino dikan'izany? Zavatra mavesatra sarotra asorina rehefa mavesatra. Raha misy rivotra ohatrany ahoana eo amin'ny eo tsoka amin'ny zavatra mavesatra, tsy mihetsika mihitsy le izy. Raha ohatra ka anao maivana dia vao misy zavatra tsoka tonga dia mipitika. Raha ohatra ka ataoko sarisary eo amin'ny fiainana andavanandro rehefa misy sedrasedra be dia be kanefa anao mifikitra mafy amin'ny Torah ary mavesatra ny fianarana Torah, tsy mampaninona anao mihitsy ny zavatra zany, tsy matahotra anao, tsy mihetsika anao hoe hoentin'ny rivotra. Tsy hoentin'ny le sedra dia manjary hazo shalom, manjary lasa misy antsoina hoe dépression na zavatra ohatran'izay na tahotra. Fa rehefa anao Toranao mipetraka foana dia tsisy tahotra zany mihitsy anao. Ary ny zavatra rehetrarehetra mitranga eo amin'ny fiainanao tsy mampaninona anao mihitsy, hoe tsy mampaninona, tsy satran'izany hoe dépression zany sy ny sisa anao. Omer me'at ve'ase harbe. Fampianarana anankiray hafa. Miresaha kely ozy izy fa manaova maro. Mazava angambany zay. Ny olona be resaka loatra amin'ny resaka zavatra rehetra ataony hoe ny zavatra rehetra anankiray mitranga tonga dia mivoaka ny vava voalohany, mipoaka voalohany. Mangina anao fa ataovy ny zavatra tokony atao. Aza be resaka. Emo me'at mitenena kely, me'at ve'ase harbe ary manaova ozy izy be dia be. Ve'eve mekabel et kol ha'adama be'sever panim yafod. Dia rehefa anao ozy izy mandray olona, misy olona tonga eo aminao miresaka aminao dia raiso ilay olona miaraka amin'ny tarehy feno tsikitsiky mahafinaritra. Inona dikan'izany? Ny olona rehetrarehetra. Misy kôdy koa zay rehefa anao misy olona tonga eo atrehanao ka anao manana endrika ohatran'ny hoe masika na endrika ohatran'ny hoe mampatahotra olona, tsy mety zany zavatra zany. Fa rehefa anao izy miresaka amin'ny olona, misy olona tonga eo atrehanao dia raiso ilay olona, fandraisana fa miaraka amin'ny tarehy mahafinaritra. Panim yafod. Yafod zany tsy hoe raisina ohatran'ny hoe tsara tarehy fa tarehy mahafinaritra mandray olona. Ino dikan'izay? Mitsiky foana. Rabban Gamiel Haya Omer. Izao ozy izy. Vita zay dia Rabban Gamiel avy nandray. Asele harav verina ihany. Manamboara anao ozy izy rav. Veistalek min hasapek. Ve'ala tarbe la'aser o madot. Manamboara makano ozy izy rav araka ny fandraisantsika tany ambony napinina izy ny fampianarana. Veistalek min hasapek ary efa manana raha ozy izy ianao dia miena ary miala eo anatrehanao izy izy ny fisalasalana, safek. Satria ny fisalasalana no antsointsika hoe signature ny manao zany antsoina hoe samermem na antsoin'olona izy hoe satana fa samermem. Asiany fisalasalana anao dia vao misalasala anao tonga dia tratrany. Araky ny al tarbe le aser omadot. Dia rehefa maka ny antsoina hoe dimy na maaser zany ilay anjaran'ny pretra Cohen ho amenan'ny pretra sy ny leviita sy ny mahantra rehetrarehetra reny eo amin'ny mila asorina ary eo amin'ny vokatra anao, vokatry ny tany, vokatry ny na ny eo amin'ny sara azonao. Dia izy ray apafolo zay tonga hoe maaser. Ny ray apafolon'ny fanananao amena ho an'ny Cohen. Dia rehefa maka an'iny izy ianao dia tandremo tsara, azo atao ohatran'ny hoe mitovy hoe eo amin'ny apafolo fa tsy maintsy précis ao anatin'izay zavatra zay ozy izy. Zay koa misy kôdy avy eo kiany. Efa farany ity, alohan'ny farany, alakha yud zain, 7.
Shimon ben Omar zanaky Rabban Gamiel. Dia zany Rabbi Shimon ben Gamiel. Omer, zao izy mpampianarana. Kol yeme gadalti vet hachachamim velo matsati la guf tov ela shetika velo hamidrash hu ha'ikar ela hama'ase vechol hamarbe devarim beve chet. Tia anisan'ny pirkei-avot mila tazomina, anisan'ny farany tiako fa anisan'ny manampy be. Voalohany izy. Zao izy afatry Rabbi Shimon ben Gamliel. Tamin'ny andro rehetra rehetra nandaniko ino zany hoe tsy hoe nandaniko fa nahalehibe anahy hozy izy eo anatrehan'ireo olon-kendry dia ny zavatra anankiray tena nampatsara ny vatako, gofo. Nampatsara ny vatako izy dia inona? Shtika, ny fanginana, mangina. Izy fantarina fa Rabbi Shimon ben Gamiel zanaky Rabban Gamiel. Rabban Gamiel olon-kendry ngeza be. Dia izy mianatra amin'ny olon-dehibe miara-mitovy aminy zany olon-kendry, chacham izy olon-kendry. Dia izy Rabbi Shimon ben Gamiel lehibe ao anatin'izany eo anivon'izany olona lehibe zany ary feno fahendreny. Dia inona hozy izy ny fampianarana azy tamin'izay? Raha ohatra anao hozy izy te hianatra ary te ho lehibe, gadalty, ny lehibe za hozy izy dia nanino? Nangina. Satria rehefa fantatrao fa mbola kely anao, mangina dia enohy ny olon-dehibe miresaka. Aza mametraka fanontaniana, aza mangina, shtika. Dia tsy vitan'izay fa misy zavatra hafahafa kely. Lo matsati la guf tov, tsy nahita zavatra tsara ho an'ny vatana hozy izy za. Fanontaniana inona ny fandraisan'ny vatana sy ny hoe mangina ny vava, tsy be resaka. Bezata shame. Fa maninona rehefa hoe tsy mivava na be resaka, miresaka foana dia tsara, mahatsara ny vatana zay hozy izy. Manome fanazavana kely izy eo farany. Velo midrash hu ha'ikar. Dia tsy vitan'izay hozy izy, ela hama'ase. Dia zao kosa izy ny zavatra anankiray nianaran'ny Rabbi Shimon ben Gamiel. Tsy ny fanazavana hozy izy no ahoana moa zany izy ity? Tsy ny fahazavana. Midrash zany drosy avy amin'ny hoe le fanazavana na le tantara. Verina ihany tena marina, mitovy ihany le zavatra teneniny. Tsy amin'ilay fitenenana le zavatra resahanao hozy izy no mahazava-dehibe ny fampianarana. Tsy ny fampianarana zany tena marina ny zava-dehibe eto fa hozy izy ela hama'ase, amin'ny fanaovana action. Raha ohatra zany hoe marina fa mampiasa, miresaka ilay olona, miteny be dia be, mampianatra, Baruch Hashem, fa nefa tsy manaraka ny action ma'ase eo afara, Bezat Hashem mbola mila miezaka zany ilay olona, aiza ilay action, assume action, ataovy manaova zavatra, zavatra teneninao tanterao. Bezat Hashem. Dia tsy vitan'izay am'izay. L'école hamarbe devarim, ary ny olona raha ohatra ka betsaka hozy izy ny devarim na ny resaka. Mevy chet. Rehefa maro be hozy izy ny zavatra mivoaka amin'ny vavanao dia fantaro fa tonga dia ao ambadika ao ny ota. Chet. Satria ny firesahana be dia be no mitondra ny ota. Rehefa miresaka be ianao dia manjary chazve shalom tonga antsoina hoe voalohany indrindra ohatra hoe lashon hara, manjary miresaka mikasika ny fiainan'olona any ivelany nefa tsy tokony tsy hidiranao zany lashon hara. Manjary rehefa hoe miresaka koa anao dia manjary miteny antsoina hoe sheker, mandainga satria mety hoe misy zavatra tianao tsy tianao tenenina dia manokatra an'ilay olona eo amin'ny chet na ny ota, antsoina hoe firesahana. Ny afatry Rabbi Shimon ben Gamiel eto dia tsotra. Tandremo ny zavatra mivoaka amin'ny vava.
voalohany indrindra aza dia miresaka loatra satria iny no mampatsara ny vatana maninona zay koa afaka resahana zany misy kôdy ngeza be ambadika an'izany tsy vitan'izay fa rehefa miresaka anao izy izy aza dia miresaka loatra fa ny action natao tsy vitan'izay ny fataro izy fa ny firesahana ny be dia be no mitondra ny ota varavarana misokatra amin'ny ota verifiana ny tantaran'ny Chava satria niresaka tamina Nahash izy dia mivokatrizay ota dia izy anefa natsoina hoe olona tena izy no tena mampiasa ny natsoina hoe vava P ny nokova na ny vavy satria teny hoe vehivavy fa ny vavy satria anatin'ny lahy koa misy ilana natsoina hoe vavy dia ohatra zany misy lehilahy miresaka na miresaka foana tsy mitsahatra misy ny vava dia ilan'ny vehivavy no manjaka fa tsy dia lehilahy dia ny vehivavy moa zany efa hoe vehivavy izy dia ny vava no mandeha tsy mitsahatra mihitsy ary tsy hitsahatra mihitsy satria izay ny heriny fa ohatra ka io vehivavy io mahavita mifehy ny vavany fa rehefa mivoaka ny vavany dia miresaka amin'ny Hachem izy tonga dia tanterahana Hachem tsy hoe izy amboniny fa satria izy navita niady tamin'ny ohatran'ny hoe niady tamin'ny natiorany vehivavy ilay hoe miresaka foana dia nidivany ka izy nandresy dia vao manokatra vava ilay vehivavy tonga dia tanteraka dia alakha farany na pasoko farany abany Shimon ben Gamiel Omer verina ihany ala shelosh devarim haolam omed tiany mamarana azy tadidintsika tamin'ny voalohany misy zavatra anankitelo izy izy andry anankitelo no hipetrahany izao tontolo izao inona ny vakitsika hoe eto al hadin ve al haemet ve al hashalom le andry telo izy izy anankiray voalohany fitsarana faharoa fahamarinana ary ny fahatelo ny fiadanana na shalom fandriampahalemana Shenema emet ou mishpat shalom shifto be sha'arechem araky ny voatsoratra any amin'ny Zecharia izy izy ny fahamarinana izy izy emet sy ny fitsarana mishpat shoftim ny fitsarana zany dia ary tsy vitan'izay sy ny shalom na ny fiadanana fandriampahalemana shifto be sha'arechem zay izy izy no hitsarana anareo any amin'ny varavarana misy anareo ohatra any amin'ny Zecharia 8:16 fa jerentsika fotsiny hoe inona zany ny fandraisana amin'ity inona mahasamihafa ny zavatra tenenina Shimon ben Gamiel sy tany elotany amin'ny voalohany eto izy izy Rabbi Shimon Tsadika ihany ny teny azy Shimon ihany anaran'izy roa ny tena marina anankiray Shimon Tsadik dia ny farany Shimon ben Gamiel iray milaza hoe al shelosha devarim haolam omed ha Torah ha avoda ha gminut chasadim Torah fanompona asa ho an'ny Hashem sy asa soa gminut chasadim fanaovana asa soa dia Rabbi Shimon ben Gamiel indray milaza dia anankitelo indray tsy Torah fa emet fitsarana din emet fahamarinana sy shalom fiadanana Bezat Hashem Baruch Hashem vita aloha zany zay tamin'ny pirke avot voalohany amin'ny herinandro izana ilay izy atao mety hoe tsy atao daholo izy rehetrarehetra ny tena marina fa izana zany tokony mamaky an'iny satria averina ihany zay ireo zavatra rehetrarehetra ireo no manamboatra ilay herinandro voalohany ary manome hery azahoantsika hiadivana zany amin'ireo zavatra rehetrarehetra niresahana tato reto iny no manome hery amin'ny taona rehetrarehetra amin'ity taona ity azahoana hiadivana zany amin'ny resaka zay ohatra zao hoe resaka antsika teo mikasika ny shalom resaka antsika teo mikasika ny fanginana raha te ahazo hery amin'ireo hoe mavita mangina fa tsy tonga dia hoe miresaka hoe miadina maninona eto reto zavatra reto efa vakiana dia manome mampidina oroty mampidina fahazavana Bezat Hashem
sy ny sisa. De zay zany mahatonga hoe isaky ny herinandro iray misy andro fito. Andro fito de fito zay le hoe Bela, de Bela, eo vavy, de Bela, sy ny sisa sy ny sisa. Zay angambany amin'ity fa efa ela be izy teo fa ajanona aloha Betsata Shem le amin'ny manaraka an'ilay hoe tohizana. Ny tsy manaraka zany amin'ny rapitso de efa afaka manohy. Dimy andeha Betsata Shem mikasika ny Perek Sheni na chapitre faharoa. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Toda, Toda Rabba Lekunam, Toda Rabba Rabbi Chrény Ishai, tao amin'ny izay teo moa zany fa misy olana kely mikasika ny herinaratra. Vita zany ny amin'ity aloha fa Betsata Shem tohizana amin'ny manaraka. Toda Toda Rabba, Shalom Shalom Lekunam, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.